ivavaka isika. Misaotranao ndray izay ry Jesosy eo fa nahazo izao fotoana lehibe ho anay izao. Dia misaotranao koa izay satria nahazo izao andro vaovao izao. Dia mangataka aminao izay ny mba hamelanao ny elokay ary ampianaro izay hijoro tena mpianatra mandrakariva fa tsy herikerika foana. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana zavavaka izany. Amen. Ry sekoly Alahady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voaloatra ho toriana amin'izao Alahady faharoa manaraka ny Trinite izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka toko fasivy andiny fa 1:50 hatramin'ny fa 2:20. Lioka toko fasivy andiny fa 1:50 hatramin'ny andiny fa 2:20. Izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga ny fotoana ampiakarana an'i Jesosy dia nitarika hankany Jerosalema izy ary nandefa hiraka hialoha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra ankiray izay an'ny Samaritana amboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso tao an'i Jerosalema izy ary hitan'i Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy, Tompoko, tianao va raha hiteny izay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevina azy, fa izy nitodika dia niteny mafy azy. Dia nakany amin'ny vohitra hafa izy. Ary no nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, Hanarakanao aho, naiza le anao. Ho Jesosy taminy, ny amboolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay petrany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manarahy. Fa eo kosa izy, Tompoko, aoka aloha andevina ny raiko. Ho Jesosy taminy, aoka ny maty nandevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ary koa ny anankiray, Tompoko, anarakanao ihany aho, fa aoka aho aloha andehanao veloma ny ao an-trano. Fa ho Jesosy taminy, je misy olona mitanina fangady tarihana ary mierika ka mendrika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Tamin'ny Alahady ny Trinite, ry sekoly Alahady malala raha tadiditsika dia naniraka ny mpianany Jesosy, ny apôstôly izany, mba hanao ny firenena rehetra ho mpianana. Dia tamin'ny heriny anio indray izy, tena mpianatra antsika fa raha te hanaraka azy isika dia mila mitondra ny azo fijaliana ka mandany tenany. Anio indray izy dia mampianatra olona anankitelo eto izay te ho mpianany, hoe tahaka ny ahoana marina izany fanarahana azy izany. Raha naniraka hoe ho an'ny firenena rehetra izy dia tena firenena rehetra tokoa. Kanefa raha mijery isika raha tonga tao Samaria izy dia misy ny tsy mandray. Araka izany dia tsy voatery araka izay eritreretintsika mandrakariva ny asan'Andriamanitra. Na mety misy olona tsy mandray an Jesosy. Rehefa tsy andray moa izy dia aza zany. Saingy izao ny fitoriana dia atao foana. Fa tsy hoe akory hoe rehefa misy ny sakana dia ajanona izany. Mialohan'ny anohizako dia misy zavatra tiako tsindriana kely. Rehefa mandinika soratra masina isika, mandinika ho iaho fa tsy hoe mamaky, dia tsy mety le vakiteny mitsatsaingontsaingoka. Inona moa zany? Maka izay soratra masina izay tiantsika isika, izay andiny soratra masina izay mahafinaritra antsika isika. Dia azavaintsika araka ny fombantsika. Ary ny tena loza dia izao, ampiasaintsika arakaraka ny eritreretintsika. Na olon-dehibe aza misy manao an'izany ka tandremo fa izao, rehefa mamaky ny soratra masina, rehefa mandinika soratra masina isika, dia jerena ny zava-misy mifanaraka amin'iny. Tamin'ny ovy ny soratra masina io soratana, inona ny zava-nisy tamin'izany? Ho an'iza io soratra masina io no soratana? Taiza io soratra masina io no soratana? Zany rehetra zany dia jerena avokoa, dia takatritsika amin'izay fotoan'izay hoe inona ny tian'Andriamanitra ambara amin'ny teny io. Misy teny zao atao amin'ny Baiboly, any amin'ny SALoMa manao hoe tsy misy Andriamanitra. Dia mety ho gagitsika hoe ahoana koa zany? Fa raha jerentsika ny teo aloha teo dia mahita isika hoe ny adala ny manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Ohatra koa misy teny atao amin'ny Baiboly manao hoe aoka angina vehivavy ao am-piangonana. Paoly ny teny anio. Mahita vehivavy mangina fa tsika ao am-piangonana. Ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany dia nisy vehivavy mpanompo sampy be dia be
de mahery miteniteny izy ao am-piangonana, reny olona ireny nytenen'ny Paoly hoe mangina ianao. Ka rehefa mandinika ten'Andriamanitra de zavatra tahaka an'izany jereny. Ary io mety tsy vitantsika rery a. Za manokana zao rehefa nandinika ity ten'Andriamanitra ity de nanantana pastora mihitsy aho. De isika koa resaka olona lady malala aza menatra manantona olona rehefa misy zavatra tsy azo fa tsy tsika ny anazavany teny araka izay eritrerisika. Afaka manantona mpampianatra isika olona lady isika. Afaka manantona ray aman-dreny katekista isika. Ena fa na ray aman-dreny pastora raha ohatra hoe tsy mampanina azy izany de manatona. Fa za tonga de mandray ny soratra masina araka izay eritrerisika. Inona ary dikan'ireto teny manaraka ireto? Ry misy olona telo nanantona an' Jesosy. Le anankiray nanantona voalohany de hoe anaraka anao naiza le anao. Tonga de fantatry Jesosy hoe izy miteny io de mieritreritra fa hoe miaraka am' Jesosy zany feny fiadanana, mahazo zavatra rehetra satria Jesosy mpahefagagana. De mieritreritra hoe mahazo izay iriny rehetrarehetra ary milamina be miaraka am' Jesosy. Tonga de miteny Jesosy, tandremo a, biby sasany manitoerana fa zara tsy manitoerana, fa miaraka amiko a feno sedra, feno olana, fa tsy araka ny eritreretanao. Faharoa, itondray misy olona miteny aoka andevina ny raiko. De mety gaga isika hoe ino moa ny olana raha mandevina ny rainy izy, zay vao manaraka an' Jesosy. Ny dikany hoe mandevina ny raiko hoe torisika olona lady malala de izao. Miandry ny rainy ho faty izy, mbola tsy maty ny rainy raha ny tena marina. Fa miandry azy ho faty izy a, de mandevina azy somatsara, de mahazo ny lova avy amin'io rainy io. Zany hoe mahazo ny vola, mahazo fananana be, zay izy vao anaraka an' Jesosy. Ary raha ohatra ka hoe manaraka an' Jesosy avy hatrany izy, ka mbola tsy maty ny rainy, ka tsy eo izy amin'le fotoana fandevenana ny rainy, de ho ahilika ny fianakaviany izy, tsy hisy ny fianakaviany ary de tsy mandova. Zay le atahorana. Kanefa hozy izy Jesosy, rehefa manaraka amika de tsy mijery an'izany tsony. Avelao any zay ho faty any a, na tsy mandova ianao fa miaraka amiko ianao a, zay ny zava-dehibe. Ary ny farany de niteny izy hoe aleo aho anao veloma any an-tranoko. De mety gaga koa isika hoe inona moa ny olana, de tsy atao veloma ve ny ao an-trano nefa andeha anaraka an' Jesosy, fa tsy zany ary ve ny tena tsara. Ny tiany ambara am'le manao veloma mety indray de izao, mbola miera ao an-trano izy afaka manaraka anao ve a Jesosy, afaka manaraka an' Jesosy ve aho, de miandry an'le ao an-trano manaiky izy a, zay vao mandeha manaraka an' Jesosy. De miteny eto Jesosy hoe rehefa manaraka tsy mila ny hevitry ny ao an-trano, fa ny ao an-trano ary nandray mety tsy manaraka an' Jesosy. Ary be deabe ny olona am'izao fotoana izao miadiny ny mpianakavy satria misy olona manolo tena ho an' Jesosy. Ary na isika sekola lady malala ary mety tratra an'izany ndraindray. Rehefa isika mba mandeha mamonjy isantelo volana ireny, isika mba mandeha mamonjy krismasy ireny na antsakira ireny, de mety miady amintsika anao an-trano hoe mbola mila manao devoir, mbola mila manao an'izao, de any ve no vonjeny. Isa zavatra rehetra zany. Inona ny fehany? Rehefa manaraka an' Jesosy de tsy mierikerika, tsy mijerijery zay sakatsakana, fa miaraka am' Jesosy a, mangataka ny herin'ny fanamasina mba tsy hierikerika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fampimbonana avy amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatram'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Mbola misaotra anao zay ry Tompo fa nahazo izany teny mamy avy aminao izany. Fantatro tsara fa maro ny sakatsakana petraky ny devoly eo amin'ny fiainanay. Ko mangataka aminao zahay, ny mba nomezanao ny herin'ny fanainao masina, ahafahanay miatrika ireo zany olana rehetrarehetra izany, ka tsy herikerika foana izahay amin'ny asa zay hanirahanao anay. Amin'ny anaranao mavonjy ny anaovana ny vavaka izany. Amen. Zolombelona mahafantatra avy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Nafoiny ny zanan'ilay tokana ho famonjenay, ho famonjenanao. Nijaly Jesosy, noesoina, nokapoina, nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ho ahy sy ho anao. Andriamanitra lay pehindrafo nafoiny ny zanany hanavotray hamonjy ay maty teo amin'ny hazo fijaly. Andriamanitra lay
Tenisu hanana fiainana mandrakiza leribe lafiatananizy nisananilay tukananume asiufeli saire shaninuazi leribe lafiatananizy nisananilay tukananume asiufeli saire shaninuazi. Ndreto izay Andriamanitra masina misaotranao izahay ny fitiavanao lehibe izay nomenao anay na dia tsy mendrika ny fahamasinanao azy izahay mba diovre ary anjakao ny fonay sy ny fiainanay rehetra ary mampianara anay ny sitraponao. Amen. Laissons-nous dans la prière. Nous te remercions sans cesse, Seigneur Jésus, pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Nous te remercions également car tu nous donnes ce moment pour que nous puissions entendre ta parole divine. Apprends-nous à toujours avancer, même si les obstacles nous en empêchent. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Bien le bonjour à vous, membres de l'école de dimanche. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée aujourd'hui est écrite dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 51 au verset 62. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'approchèrent les jours où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Après être partis, ceux-ci entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants ne voulurent pas le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques et Jean virent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandons au feu de descendre du ciel et de les exterminer ?» Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Et ils allèrent dans un autre village. Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher pour se reposer. » Il dit à un autre homme « Suis-moi. » Mais l'homme dit « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, est inutilisable pour le royaume de Dieu. » Amen. Si vous vous souvenez bien, lors du dimanche de la Trinité, Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier pour en faire ses disciples. Et dimanche dernier, Jésus a dit à ceux qui voulaient le suivre qu'il fallait porter sa croix et qu'il fallait renoncer à soi-même. Aujourd'hui, Jésus confirme comment doit-on faire si on veut le suivre. Il a dit à ses disciples d'aller dans toutes les nations. Or, on peut voir ici que lorsqu'ils étaient en Samarie, les Samaritains n'ont pas voulu leur recevoir. Qu'est-ce que cela signifie? On n'est pas obligé d'avoir les résultats qu'on attend. C'est pas forcément comme on le veut que se passera notre ministère. Donc, il faut toujours avancer. Même s'il y en a qui ne veulent même pas entendre de Jésus, il faut toujours continuer
à dire le nom de Jésus là où on doit y aller. Avant de continuer, j'aimerais bien vous apprendre quelque chose. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu dans la Bible, évitez de faire la lecture pique-assiette. C'est quoi une lecture pique-assiette? On prend les versets qui nous plaisent, on les interprète comme bon nous semble, et surtout, on les utilise comme on le veut dans notre vie. Lorsqu'on étudie la Bible, il faut toujours étudier le contexte. Quand est-ce que ça a été écrit? Quelles étaient les coutumes à l'époque? Où est-ce que ça a été écrit? Pour qui ça a été écrit? Etc. etc. C'est là seulement qu'on pourra interpréter et expliquer ce que Dieu veut dire exactement dans sa parole. Moi personnellement, par exemple, quand j'ai étudié ce verset-là, j'ai demandé et j'ai consulté un pasteur. Et ce pasteur-là m'a expliqué les significations de ces versets-là. Cela veut dire que il faut toujours bien étudier la Bible. Oui, même si vous êtes des enfants, il n'y a rien de honteux. Demandez à vos enseignants à l'école de dimanche, demandez à votre pasteur ou d'autres personnes dans l'église, c'est pas grave. Même les grandes personnes le font. Alors n'ayez crainte de le faire. Alors qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Il y avait 3 personnes qui voulaient le suivre. Le premier a dit, je te suivrai partout où tu iras. Alors Jésus lui a répondu, les renards ont des terriers, les oiseaux leur disent, mais le Fils de l'homme n'a pas où se coucher ou reposer. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Cet homme-là croyait qu'avec Jésus, il serait dans la paix. Il aura tout ce qu'il voudra. Parce qu'il voit Jésus faire des miracles. Alors il espérait avoir tout ce qu'il veut et être dans la prospérité. Alors Jésus lui dit, parce que Jésus, il connaît les pensées. Il dit, attention, hein. Je ne suis pas comme les renards et les oiseaux où j'ai des bons endroits où aller. Mais avec moi, il y a beaucoup de problèmes. C'est ça mon ministère. Le deuxième homme a dit, permets-moi d'aller enterrer mon père. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à enterrer son père? Oui, mais en ce temps-là, enterrer son père signifiait que son père n'était pas encore forcément mort. Mais attendre qu'il soit mort, l'enterrer dignement et ensuite recevoir l'héritage. Voilà ce que cet homme voulait. Il voulait avoir d'abord son héritage et après seulement qu'il voulait suivre Jésus. Et s'il suivait Jésus et qu'il n'était pas là, il était absent lors de l'enterrement de son père, sa famille le renverrait. Sa famille ne lui donnerait même pas d'héritage. Voilà ce qu'il craint, voilà de quoi il a peur. Alors Jésus lui a répondu, laisse les morts enterrer les morts. Lorsqu'on me suit, on ne pense plus à l'héritage, on ne pense plus à ce qu'on pourrait avoir de sa famille. Mais il faut me suivre. Et le troisième homme a dit, je te suivrai, mais permets-moi d'alors dire adieu à ma famille. Alors vous allez dire aussi, pourquoi on ne dit pas adieu? Pourquoi il ne faut pas dire au revoir à sa famille? Ce que cet homme veut dire ici, si on étudie bien le contexte, c'est qu'il va d'abord demander la permission à ses parents et attendre le consentement de ses parents. C'est seulement après cela qu'il va suivre Jésus. Alors Jésus lui répond également, on n'a pas besoin de cela. Parce que vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui étaient avant musulmans, et ils ont décidé de suivre Jésus. Alors sa famille l'ont renverré. Il dit, bon, tu ne fais plus partie de cette famille parce que nous, on est musulmans, on n'est pas chrétiens. Et il y a également Jésus qui répond ici, celui qui se met à labourer vous regarde en linéaire est inutilisable dans le royaume des dieux. Qu'est-ce que cela signifie? Si on veut suivre Jésus, il ne faut pas tourner à droite, à gauche. Il faut se concentrer sur sa mission. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles, il faut toujours prier, aller vers l'avant. Avec Jésus, on ne craint rien. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Seigneur Jésus, dans ce monde, il y a plein de problèmes. Dans ce monde, il y a plein d'obstacles que nous pose le démon.
Mais avec toi, on sait que nous n'avons rien à craindre. Alors nous te demandons la force de ton Saint-Esprit pour qu'il nous guide et qu'il nous donne la force pour résister à toutes ces difficultés-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faleamiaravatsika mpanaraka ny fandaharana teny velona indray tratra ity andro anio ity. Sotran'Andriamanitra isika no ny amin'izany. Ny ten'Andriamanitra izay ho torina amintsika androany dia ny Lioka 7 dia ndiny faraiky amin'ny 20 ka hatramin'ny andiny faha 20 izay anehoan'i Jesosy ny fiantsoam-pitiavana mba hanarahanao azy ary miandry izy raha tokony hamaly tahaka ny mpaminany fahizayana hoe ity aho iraho aho inoko fa hamaly ny asony tompo ianao ka tena hanaraka azy amin'ny ampim-piainana rehetra. Dia voninahitr'Andriamanitra izao ten'Andriamanitra izay ho zaraina amintsika izao. Vavaka asika toka. Tsenany tsy sotranao Jesosy mbola aminao Alahady Jaona miain'ny teninao indray. Afaka hiara-latabatra aminao koa. Avy fanahy masonao tena hiteny ianao mba azoanay mahafantatra ny asaribidin'ny fanarahananao ka tsy hiala fa tena hanaraka anao tokoa izay mandrapatapitra ny fofinainay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ten'Andriamanitra voalahatra ho anjarasika dia ny Lioka 7 ny andiny 20 ka hatramin'ny andiny faha 20. Lioka 7. Ny andiny faha 20 ka hatramin'ny andiny faha 20. Zao faky miteny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Rehefa tonga ny fotoana ampiakarana an' Jesosy dia niatrika akany Jerosalema izy ary nandefa iraka aloha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana amboatra ho azy fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho any Jerosalema izy. Ary raha hitany Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy tompoko tianao va raha hiteny zahay mba hisafo milasaka avy any an-danitra andevona azy. Fa izy nitodika dia niteny mafy azy dia nankany amin'ny vohitra hafa izy ary noho ny nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe hanaraka anao aho naiza le anao. Hoy Jesosy taminy ny amboalo manandavaka ary nivorona manidina manana fialofana fanjanak'olona tsy mba manana izay ipetrahany lohany. Ary izy tamin'ny anankiray koa manaraha fa hoy kosa izy tompoko aoka aho aloha handevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy aoka ny maty handevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandehanaka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy anankiray koa tompoko hanaraka anao ihany aho fa aoka aho aloha handeha hanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady-tarihina ary miherika ka miendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny andininy faha 20 no heverina ho tena zava-dehibe indrindra ao anatin'izao ten'Andriamanitra zao dia ny tenin'i Jesosy hoe manaraha ahy. Manaraha ahy. Ny tena holazaina amin'izany dia tena
ilay antsom-pitiavana ataon'i Jesosy ho an'ny mpanota, antsom-pitiavana. Tsika rehetrarehetra koa dia mitenenan'i Jesosy an'izany hoe avia hanaraka. Efa nanaiky matotonga kristiana mianaraka azy, ka noho izany dia faly isika manana izany Jesosy tia miara-mandeha amin'ny mpanota izany. Io ny tena zavatra sarobidy indrindra. Jesosy miantso ny mpanota hiara-miasa aminy. Ny dikany hoe manara dia Jesosy no eo aloha, fa ianao atao fara. Tsy vitany atao fara ianao fa zay lalana alehany no alehanao. Araho izy, eo aloha izy no kapiteny, dikany hoe manara Jesosy no kapiteny ny fiainanao, Jesosy no voalohany amin'ny fiainanao, Jesosy no manapaka amin'ny fiainanao. Fiantsoana alahady, ny fiantsoana koa ty azo ilazana anty alahady ety. Anso ho amin'ny famonjena voalohany, mizara roa tsara ny fiantsoana hanaraka an'i Jesosy, handray ny famonjena. Avy eo antsoina hanompo indray mandeha koa ianao. Rehefa avy eo ny olona nahazo ny fiantsoana ao amin'ny famonjena ka voavonjy tahaka antsika efa vita batisa dia antsoina koa hanompo ianao. Zay le fiantsoana izay lazain'i Jesosy hoe manara mba handray famonjena, manara ahy mba hanompo rehefa nahazo famonjena. Ny fanontaniana mipetraka dia olona manahoana ny olona nantsoin'i Jesosy handeha hanaraka, olona manahoana, ny be voninahitra ve, ny manampahaizana ve, ny tsara tarehy ve. Raha ny tsara tarehy fidina dia tsy lany misy zay raha mifanompoana. Fa mazava ny tenin'i Jesosy amin'ny Lioka 5:24 hoe tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka no antsoiny. Paoly amin'ny Korintiana voalohany 9:4 sy ny manaraka dia mazava hoe ny adala amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra mpamenatra miendry. Fa ny mpanota maloto very no fidiny amboariny ho tonga olona vaovao ho iraka solon'ny Kristy. Ka na Paoly apôstôly mpanenjika sy namonin'ny kristianina aza ho tonga olona mpizara fiainana sy fahavelomana. Ary ny mpaminany raha nantsoina ao amin'ny Isaia 5:5 manontany ny tompo hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay. Dia namaly Isaia mpaminany hoe nity aho iraho aho. Io koa no tokony ho valitentsika amin'ny fanompoana maro samihafa atao amin'ny fiangonana, nity aho iraho aho. Misy tanjona kendren'Andriamanitra raha miantso Jesosy amin'ny hoe avia hanaraka, haninona hanaraka, haninona. Fa voalaza asika teo ny hoe handray ny famonjena dia avy eo hanompo. Avy eo amin'ny fanompoana maro samihafa na atao amin'ny fiangonana, ny korala iveran'ny fiangonana, tafika masina, diakona sy ny sisa, hanompo ny fiangonana. Fa misy fomba ilazana izany ao amin'ny Jeremia 1:10 rehefa nantsoiny Jeremia nantsoiny Jehovahandriamanitra ho mpaminany hiara-miasa aminy dia zao no mission apetraky. Zao ny teny Jehova tamin'ny Jeremia: indro izaho manendry anao zao andro anio zao hanampahefanao ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdrana ary hanorina sy amboly. Handrodana ny asany maizina rehetra, fa amboly zavatra vaovao dia ny fiainana miaraka amin'ny Kristy Jesosy. Inona ny fikendren'Andriamanitra, inona ny objectif-ny raha miantso olona ho mpiara-miasa aminy izy? Inona no manesy manosika azy hifidy na hiantso olona anankiray? Voalohany ny fitiavany sy ny famondram-pony, hiara-miasa amin'ny mpanota. Zay ny antony manesika azy. Tianao izy, tia mindra fo aminao izy, andova lanitra ianao. Tiany ianao mba ho an'ny tenany, ho azy, ho zanany, ho tonga mpanompo mahatoky. Manavaka anao amin'ny maro izy ho tena ho azy tokoa fanavahana manokana. Alain'Andriamanitra ho an'ny tenany ho fananana tanteraka ary ho iraka solon'i Kristy, ambassadeur. Ohatran'ny Madagasikara dia manana ambassadeur solon-tenan'ny firenena malagasy. Ianao dia ambassadeur any lanitra, raha antsoina ianao dia zao ambassadeur any lanitra, ianao hiara-iasa aminy
amin'ny fiainana manontolo. Sy zany ihany fa mahafinaritra ny tenin'ny Petera apôstôly amin'ny Petera voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy izao fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany hilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo hiala ho maizina ho ao amin'ny fahazavany mahagaga. Firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilaza ny hatsarany irahina zany ianao mba ilaza hoe tsara Jesosy tsara Jehova hoy ny soratra masina sambatra ny olona zay mialoka eo indrindra no iantsonanao hilaza ny hatsara ny famonjena vitan'i Jesosy sy ny zavatra omeny ianao zao fiainana zao sy ny mandrakizay. Ny texte asika dia misy sokavy olona anankiroa ao ny nandany anso avy hatrany sy nandray an'i Jesosy, ao ny te hanaraka an'i Jesosy, ao ny antsoiny Jesosy hiaraka aminy rehefa mandà. Ny voalohany dia ilay tanàna Samaritana zay nandrany ny Jesosy ny mpianatra eto hoe ndana masiny Jakoba sy Jaona sao dia afaka mandray antsika ny tanàna Samaritana io dia tsy niraisiny ny alamainy tsy niraisiny ty tanàna Samaritana ity andiny fahatelo amby 20 dia hoy Jaona sy Jakoba rehefa niverina tamin'i Jesosy hoe tsy niraisiny zay ka tianao ve raha iteneninay io tanàna io andasaka azy afo avy any an-danitra andevonana an'io. Misy tantara anankiray ny tsaroan'ny Jaona sy Jakoba amin'ny eo ny tantarany tanànany Sodoma sy Gomora zay tsy nandray an'i Jesosy feny fahotana ny tao. Tsy Jesosy ny angaviany hoe andasa fa zahay ozy. Zavatra voalohany dia zao no hoe tsy mbola fantatry ny mpianatra fa ho an'ny mpanota ny nahatongavana. Ary andro ny famondram-po sy ny fahasoavana ny andro pahatongavan'i Jesosy tsy avy anameloka na handevona itsolo tahaka ny Sodoma sy Gomora fa izay fa maty ho an'ny mpanota mihitsy azy mba hananan'ireo Samaritanareo fiainana. Zany nahatongavana. Hitantsika tsara ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana nanana vady maro samihafa zay andresahan'i Jesosy nibebaka zany vehivavy zany. Ho an'izao tontolo zao mihitsy ny famonjena ka io famonjena universel oentin'i Jesosy io no tsy azony mpianatra ka rehefa sy nandray dia tena niteny izy hoe levony io Jesosy tezitra Jesosy moa amin'izany fomba fisainan'izany zay isy fiteniny gasy zay matetika hoe zay tiana mba tiako fa zay mankahala anahy dia halako fa ny fampianaran'i Jesosy zany tiava ny fahavalonao ary mivavaha an-jamanezaka zany no didim-pitiavana amin'ny mpianarana. Misy antony ara-tantara koa mahatonga ny Samaritana tsy nandray satria ny jiosy tsy mahazo mandalo amin'ny tanàna ny Samaritana fa tanàna gentilisa ny fiheverana azy ka maloto. Ny jiosy moa rehefa mivoaka fampikasika amina gentilisa fotsy dia sasana tsara ny tanana mandro rehefa tonga any an-trano maloto mono dia tsy mandalo amin'ny tanàna ny Samaritana io izy. Dia zarana Petera sy Jakoba sy Jaona raha tsy tafiditra tao. Ny jiosy moa assyriana métis jiosy izy io tamin'ny 721 dia nitafi ny fanjakana assyriana ny tanànan'i Samaria io resy rehefa resy naisorony tao daholo ny vatandelahy tao Samaria nentiny tany Assyria nalainy ny vatandelahy Assyriana nampanambadiny vehivavy jiosy tao Samaria dia métis assyriana zany ny mponina ao Samaria ka tsy jiosy madio tsony. Noho izany dia io ny antony anankiray sy nandraisan'ny tanàna zareo tao Samaria andro zareo nefa io koa no antony anankiray koa zay nahatonga ry Jakoba sy Jaona hoe sy levony any tanàna zay Kristony kanefa Jesosy dia tonga ho an'ny olona rehetra na jiosy na gentilisa ozy Paoly tsy misy baribariana tsika tiana ho an'izao tontolo izao hoy ny Jaona toko fahatelo ny andiny fahaenina ambin'ny folo nahatongavany mba sy overy izy ka hanana fiainana mandrakizay. Aza ty toesaina mamaly faty mamaly rasy ny rasy fa valio soa ny rasy izy ny soratra masina araka izay nahatezitra an'i Jesosy ny teny mafirety mpianatra rehetra. Fa misy ny andiny ny fahafito amby 20 zay hoe nisy lehilahy rehefa avy eo te hanaraka ny teo zany dia nandà. Hitantsika hoe inona ny zavatra mahatonga ny sasany mandà amin'ny andininy manaraka eo. Hanaraka anao hoe Jesosy ozy naiza alehanao dia nivaly tenin'i Jesosy
eny amboaly manandavaka ary ny vorona manidina manana fialofana fanjanak'olona tsy mba manana zay ametrahany loha fa tena miasa ngeo izy miaraka amin'azy sovarena amin'ny fahagagana satria efa naharereny laza ny fahagagana ataony Jesosy hoe hanarakanao koa ny sasany moa dia hoe nahitany mofoka voky nahitanareo anao Jesosy ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe manaraka an Jesosy amin'ny inona ianao ny te hanarahana an Jesosy io zany tena fanantaniana goavana zay tsy nivelary ny filazantsara eto tokony toizany Jesosy hoe te hanaraka na amin'inona moa ianao Lioka rery moa nresaka nyty texte ty dia tsy misy sanadiadiana mazava te haninona inona ny zavatra tianao atao angato tokony zay nataony Jesosy mofo ve fahagagana ve sa tena mitady la fiainana manak'izay io ny tena zavatra lehibe ary mametra-panontaniana amin'izany koa isika hoe tonga ato haninona aho zany nataony Jesosy tamin'ny jiosy izaho inona ny dianareo any anefitra izaho volotara ozongo zo ny rivotra va satria Jaona mpanabadisa nanao badisa tamin'izany fotoan'izany fa raha izy tena te hiaraka amin'ny Jesosy tokoa hitady fiainana ianao sambatra raha izany tokoa nao anatin'ny fiainantsika ny antony ivavahantsika dia ny ananantsika ilay fiainana ao amin'i Jesosy manaraka ho azy ny sisa rehetra fa saingy mampalahelo dia misy antokony olona roa na olona roa nantsoiny Jesosy eto dia tena nandavy zany izy eto dia misy lohateny atsangatsika janan-kevitra ny hoe mafoy ny zavatra rehetra ny manaraka an Jesosy mafoy ny zavatra rehetra ny manaraka an Jesosy tsy manana zay andriany lohany ny manaraka an Jesosy marina fa tsy maintsy mba miala sasatra ihany tsika ary nytenen'i Jesosy ny mpianatra rehefa sasatra hoe matoy araka miala sasatra vao niataka kely Jesosy mivavaka dia niesona ny mpianatra côté ery indray mitorabato eo 100 metre mievitra ary zalahy avy Jesosy mivera fa matory ianareo zalahy adiny tsy ampiadiny ray zay netahako teo mba nivavaka dia nareo tsy mivavaka mipetrapetrako matory ianareo eny ary matory hoe Jesosy ka miala sasatra fantany fa tsy matanjaka sika hitany Jesosy fa malemy ianao fa saingy dia tena manolotra ny fiainanao sy ny herinao misy iratsika zay hoe ry Kristy io mpanjakako ny foko ny androko ny heriko ny volako aninonao izy zay ira omeko anao afoy ny zavatra loatra ny andiny fahasivy-diam-polo nefa tsy zany ny zavatra mitranga manara hoy Jesosy tamin'ity olona anankiray ty tsy voalaza ny anarany ndeny fa kosa izy tompo aoka aloha handevona ny raiko aoka aloha handevona ny raiko hoy Jesosy namaly taony aoka ny maty handevona ny maty ao aminy fa ianao kosa mandehanaka mitorian'ny filazantsara fa n'izay mandika vilana an'ity dia hoe rehefa maty ny dadanao aza mba mandevondevona zany vilao izy faty avy efa maty dia maty tsy zany karakarao tsara raha sola maty ny ray aman-dreny taovony fomba rehetrarehetra fa ny zavatra tian'ny tompo lazainy eto tsy ny rainao no numéro 1 amin'ny fiainanao fa izy Jesosy ny voalohany amin'ny fiainanao Jesosy nahitanao n'io rainao io Jesosy ny voalohany fa tsy ny ray na ny reny na ny vadina ny zanaka efa hitan'i Jesosy ny fony te handa excuse hoy isika ty sy te hanaraka an Jesosy izy inona ny excuse so ihany araha fa maty dada anaovana excuse mpisiratsika mahafinaritra ny ira sivy amby sivy folo sy efajato zay mitendreny ray aman-dreny katekista teny hoe inona reny atakaliko an Jesosy zay mpisoloko zavatra zay omeasimba averiko fa tiako ira io tsy misy atakaliko anao Jesosy amin'ny fiainao satria raha manana azy manana ny zavatra rehetra amin'ny fiainako manontolo ny andenin'ny faraky ambenipolo ary hoy ny anankiray koa natsoiny Jesosy tompoko hanaraka anany aho fa aoka aloha handeha hanao velomany ao an-tranoko ny ao an-trano tamin'ny filazantsara teo moa dia ny hoe vao napakabady aho zaso aloha fa misy vady vaovao vo azy kao fa anao ve atakaliko ny vadiko ianao ery ianao Jesosy fa tsisy toeranao aloha ty
sasany vao nahazo ombony natakalo iany Jesosy zay natonga antsika ny fidiny iray inona reno atakalo nahazo omby a mbola manana lanja ny omby toy zay Jesosy mampiatreritra zany sisa ianao sao de tsy Jesosy ny loha laharanao mitokantranonao na amin'ny fiainanao ka raiso Jesosy ho kapiteninao fa aza ny zavatry nyzao fiainan'izao no ataonao voalohany ilaina ny zavatra ao fiainan'izao ilaina ny vady ilaina ny ray aman-dreny ny zanaka ny trano tena ilay siky io fa Jesosy aloha izay miteny hoe kasao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo zavatra omeny anao ange io hoe fa ataovy aloha zay anananao any Jesosy mahafoy ny zavatra rehetra fa sindrian Jesosy fa raha tsy mahafoy ny zavatra rehetra ianao dia tsy mendrika atao mpianatra Jesosy ianao zany voalaza ny Lioka 7:20 ny andiny 7:30 ary toy izany koa ianareo i Jesosy rehetra izay tsy mahafoy ny zavatra rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatra tsy ekena ho mpianatra ny Lioka 7:20 ara dia mbola mpiany Jesosy zany raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalany sy ny anabaviny ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra tsy hoe mankahala zany akory dia hariana fa mametraka ny Jesosy ho amboniny zany rehetra zany any Jesosy ary manolotra zany ho fananany Jesosy no mibaiko azy fa sy ireo no vaty misakana anao sy anaraka ny tompo dia mametra-panontaniana ihany Petera moa saisay hoe ono a Jesosy za efa nafoy ny zavatra rehetra nanaraka anao inona mba ho azonay ty moa ty toko 7:17 ka hatramin'ny 7:20 misy an'izany dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia namary Petera ka nanao taminy hoe ino zay efa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao ho inona ary no azonay Jesosy fa hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbi amin'ny fanavaozana ka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana voninahiny ny zanak'olona ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'ny Israely 12 ny andiny 7:20 aiza rehetra efa nafoy trano rahalahy na anabava na ray na reny na zanaka na tany no ny anarako dia andraiza toeny ka andova fiainana mandrakizay tsy mora ny fanarahana Jesosy kanefa mino aho fratary ny fanan'Andriamanitra ianao ny fanarahana azy dia ahazaka izany ianao Paoly apôstôly moa dia miteny misy hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba hahazoako an'i Kristy zany ny tenin'ny apôstôly Paoly zay lazainao ny fitibiana toko 7:7 ka hatramin'ny 9 ataoko fatiakoka ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba hahazoako an'i Kristy hanaraka an'i Kristy sarobidy zany fanarahana an'i Kristy Jesosy zany satria raha manaraka azy ianao dia izy no miafeno ny fiainanao na ara-tena na ara-tsaina na ara-panahy ty fiainana ty ary ambonin'izany fiainana mandrakizay ary rahany ianao ho mpitory ny filasan-tsara amin'izao tontolo zao tsara ilay fiainana efa voarainao koa tahaka nyrahany hoe irahany ianao fitory ny filasan-tsara ny fanjakana satria fanandray maimaimpona avy amin'i Jesosy dia mizara maimaimpona koa voninahitra ho an'Andriamanitra ilay sanaka ny fanamasina zay fahazo hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay vavaka isika ndera sy mankalasa ary manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray nainy an-danitra ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola mahatoy izao anay miantso anay mpanoty ianao amboarinao tefenao nefa koa Jesosy ao maro ny mandanao ary zahay ary indraindray dia mbola misy fandavana amin'ny alalany tsy fahatanteranay maro samihafa mpianaro zahay ahy anaiky ary anolotra ny fiainanay manontolo hanompo anao mandrapatapitra ny fofonainay saotra Jesosy amen raisoa ny fitahirana ho aminao rehetra ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fombonana fanamasina hatramin'izao koa mandrakizay amen Song
Angambarao ngilungunao mba hivavake mahametsevetsea tsika lungu iabe fa Jesu si tumpu te hamunzi ngulu Soku afagabe Fakitika Soku afagabe Soku afagabe Ni wafakitika Soku afagabe Angambarau ngilunguna Angambarau tihanenge Angambarau ngilunguna Sinu hanengera hanenge Angambarau ngilunguna Siwofitake Angambarau ngilunguna Angambarau tihanenge Angambarau ngilunguna Sinu hanengera hanenge Angambarau ngilunguna Siwofitake Angambarau ngilunguna umba hivavake Angambarau ngilungu hivavake Angambarau ngilunguna umba hibebake Angambarau ngilunguna umba hibebake Angambarau sudanjenga fahatane Faiya za uruwira katamanine Inguti suisi andu mangulu chubu Ego sikili yufarama afote Funzenga mbesa kwa madama vinugua Vani vita kulu sima asuenga wafo Siapanengena Angambarau sudanjenga fahatane Faiya za uruwira katamanine Inguti suisi andu mangulu chubu Ego sikili yufarama afote Funzenga mbesa kwa madama vinugua Vani vita kulu sima asuenga wafo Siapanengena
ngifuna ulungu Ekyo ngifuna Ekyo ngifuna ufumali usua Ufumali umangarake Andamini yate Andambiate Bakamine Bakanamine Bazarua havelunga Mahavele Suma havelwe Mahavelunga marai marai Jesus sikutupu Ekyo ngifuna ulungu Ekyo ngifuna Mauli uvini Ufumali usua Ufumali umangarake Andamini yate Andambiate Bakanamine Bazarua havelunga Mahavele Suma havelwe Mahavelunga marai marai Jesus sikutupu Angambarau ngilunguna Angambarau tihanenge Angambarau ngilunguna Angambara Simu vanengera Simu vanenge Angambarau ngilunguna Sifafibake Angambarau ngilunguna uwe Angambarau tihanenge Angambarau ngilunguna Angambara Simu vanengera Simu vanenge Angambarau ngilunguna Sifafibake Tiara vavaka isika rehetra. Satranao zay ry Andriamanitra ray zanak'arifina masina. Tamin'ena fotoana amin'izao ankehitriny izao afaka maintsy miaranao. Satranao izahay fanapaonao koa nahatratra izao fahafolo taona ny zanaky fiangonana Loterana-Malagasy izao. Dia nao ilay lohan'ny fiangonana mitahiry ny fiangonana mandrakariva ho aminao. Hiaro hikarakara ny fiangonanao eny. Mamondrafo aminay mamelany ilay tena ampelantananao ny fampianarana izay atao eto sy eo amin'ny voninahitra. Ampianarana anay ny mahampiandry tsara anao izay mikarakara sy miaro anay ka hanananay tokoa ny amin'ny fanananay anao fa tsy hanan zava-mahory izahay raha manana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy mavan'izao. Amen. Voalohany dia isaorantsika Andriamanitra nanometsika fotoana fa atsika mankalaza izao fahafolo taona ny zanaky fiangonana Loterana-Malagasy izao ary miarahaba koa ny zanaky fiangonana Malagasy rehetra, zanaky fiangonana Loterana-Malagasy rehetra manerana ny nosy natratra ny fahafolo taona. Misaotra ny mpandrindra koa izay nanome anay anjara fampianarana amin'izao fankalazana izao. Dia Andriamanitra alery ny voninahitra ary tsika koa ny fiadanana. Zay no ela fa dia hidirana avy hatramin'ny fampianarana soratra masina. Ny fampianarana soratra masina zay hatao eto dia nampitondraina ny lohateny hoe ny mpiandry tsara araka ny salama fahateram-boropoly. Araka izany satria ny fototra ny salama fahateram-boropoly ny fampianarana dia tsara ny hamakiana azy. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova ny mpiandry ahy tsy hanan zava-mahory ahy. Mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy. Mitondra ahy eo amin'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahy izy. Mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana amin'ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny loha aliky ny fahafatesana zaho, dia tsy hatahotra ny loza aho fa hianao no amiko ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo amin'ny lohako eo ny masony fahavaloko ianao. Manositra dinilo ny lohako ianao, mikapoakako feno teteny. Eo tokoa fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin'ny rehetra ilainako. Dia
mipetra ao an-trano Jehova andolava aminy. Io no soratra masina izay ifotorantsika amin'izao fampianarana izao. Anisan'ny soratra masina masaka ao an-tsain'ny kristianina indrindra entiny mampahery azy ao anatin'ny fahasarotana samihafa izay teny fiainana izao salamo 4:20 izao, izay miresaka indrindra ny amin'ny mahampiandry tsara any Jehova. Ity salamo 4:20 ity matetika maintin'ny kristianina anihoany mitokony amin'ny fananana an'Andriamanitra ho mpiandry azy sy ho mpiaro azy. Hita izany matetika ao amin'ny tranon'olona Jehova no mpiandry azy. Tsy resaka ny amin'ny mpanoratra nefa isika, fandeha ilay voasoratra eo ambony no voraisina amin'izany dia ilay hoe salamo nataon'i Davida. Amin'ny ankapobeny ny salamo nataon'i Davida dia feno fitarainana, feno tahotra ny amin'ny fiainana ny fampitany sy ny zavatra maro isan-karazany izay mampitebiteby azy. Ireo ny voasoratra ao amin'ny salamo 10, 20, 30, 20, 21, 20, 5, 10, 7, 4 eny maro koa ny sasany izay tsy ho vontanisa eto. Fa eto kosa nefa satria manana ny Jehova Andriamanitra ho mpiandry azy Davida dia feno fahatokana tanterana. Ko satria fampianarana soratra masina no hatao, ary satria koa ny soratra masina no fotorana dia tsara ny resahana folo ilay boky irafetana izao fampianarana anjarantsika eto izao dia ny boky salamo izany. Amin'ny ankapobeny hevitry hoe salamo dia hira. Arak'izany ny boky salamo dia boky hira. Izany no mahatongatsika rehefa mamaky azy tsy mampiasa toko fa fa. Raha ny Baiboly manontolo no jerena dia ity boky salamo ity. Mahazo lazaina ho ngeza indrindra ao noho izy mirakitra tononkira 50 amin'ny 100. Araka ny fampianaran'ny Martin Luther azy dia azo heverina ho Baiboly kely ao anatin'ny Baiboly be ireo salamo 50 amin'ny 100 ireo. Ireo tononkira 50 amin'ny 100 ireo izay voarakitra ao ireo dia maneho ireo fihetsempon'ny zanak'Israely vokatry ny fahatsapan'izy ireo ny fisehoan'Andriamanitra na ny fomban'Andriamanitra na ny fikarakaran'Andriamanitra azy ireo na tamin'ny fifaliana na tamin'ny fahabolena. Arak'izany ny boky salamo dia boky hira na koa boky ny hira ny voninahitr'Andriamanitra ka ny teny tsirairay ao anatiny dia maneho sy mankalaza ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny halehibeny famindram-pony, ny fitiavany, ny fahendreny ary ny fitsarana. Izany indrindra koa no aseho ny salamo 4:20 izay anjarantsika ity. Anehoan'i Davida ny fahendren'Andriamanitra sy ny halehibeny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny fikarakarana ny ondriny na ny olona. Mpiandry tsara no anehoany azy eto izay lohateny anjarantsika araka ny fahavolaza teo. Izay hita eto amin'ny andiny voalohany manao hoe Jehova no mpiandry ahy izay hananjava-mabolana. Raha fotorana ilay voambolana hoe mpiandry izay voaresaka eto dia ilazana mpiandry ondry. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia hoe inona no antony nandraisan'ny mpanoratra ilay voambolana hoe mpiandry na ilay voambolana hoe mpiandry ondry eto anehoany sary anohatra an'ilay Jehova Andriamanitra. Samy manana ny fomba entiny manoratra sy mampita ny hafany sy ny fihetsem-pony amin'ny olona ny mpanoratra tsirairay. Raha raisika ohatra Lioka zao dia mampiasa voambolana siantifika satria dokotera izy na mpitsabo. Hita eo amin'ny fiainana andavanandro koa izany. Raha ohatra misy olona mpanao baolina kitra izay raha manao sary anohatra zavatra anankiray dia izay voambolana mombabolina kitra matetika noentiny maneho izany. Fantatsika fa Davida dia mpiandry ondry indray izy, faralahy moa izy
ary izany no asany fahalala. Ka tsy mahagaga loatra raha mpiandry ondry no sary anohatra ilazany amin'ilay Jehovah Andriamanitra. Tsy dia izany loatra nefa fa Jehovah Andriamanitra tena mihitsy koa no milaza azy ho ilay mpiandry ao amin'ny Ezekela 4:30. Ka ny Israely vahoakan'Andriamanitra na ny Israely no ondrin'Andriamanitra ao anatin'izany. Isan'izany i Davida satria zanak'Israely izy. Isan'ny mpanjaka teo Israely izy. Koa isan'ny ondry izay teo ambany fiandrasan'Andriamanitra. Fantany Davida tsara nefa ireo andraikitra sahan'ny mpiandry ondry. Fantany fahasarotany eo amin'ny fanatanterahana izany fiandrasana ondry izany. Miady atrehina eo amin'ny fanatanterahana izany koa dia sarotra. Hitatsika ohatra fa mitolona tamin'ny mihitsy i Davida nandritry ny fotoana izay niandrasany ny ondrindrainy araka ny Samuela voalohany 7:7 sy 4:1. Koa ny fahatsapany, ny fandriam-pahalemany na ny sécurité manoloana ny fiandrasan'Andriamanitra azy no nahatonga azy nanao ilay faniketinoana na ilay antsoina hoe credo eto amin'ity andininy voalohany ity hoe Jehova ny mpiandry ahy tsy hanajavana olona. Voatsindry ao anatin'izany ny maha mpiandry tsara amin'ny Jehova Andriamanitra. Ahoana ary no ilazana fa mpiandry tsara Jehova. Ireo andiny rehetra ao anatin'ity Salama 7:20 ity no maneho amin'ny tsipirihany izany. Sary anohatra nefa araka ny efa voalaza teo no ilazany Davida azy eo. Izany hoe sary anohatra momba ny fiandrasana ondry. Raha ny momba ny fiandrasana ondry no resahina ny atao hoe mpiandry tsara dia ireo mpiandry na mpiandry izay mahatanteraka amin'ny tsipirihany ireo andraikitry ny mahampiandry azy. Tsy ho voatanisa amintsika amin'ny tsipirihany eto nefa ireo andraikitra izay sahan'ny mahampiandry satria 30 minitra ihany no anjara izay hotanterahina eto amin'ity fampianarana ity, fa izay ankapobeny momba izany fiandrasana ondry izany na momba ny mahampiandry tsara izany no resahina izay hanasongadinana ny mahampiandry tsara amin'ny Jehova Andriamanitra mifandray amin'ilay lazainy Davida eto amin'ity Salama 30:10. Voalohany, ny mpiandry ondry dia natao hamahana ny ondry. Izany hoe manome izay manao izay hahitan'ny ondry sakafo mahafa-po sy mahasalama azy. Tanteraka izany eto amin'ity andininy faharoa eto ity amin'ny ilazany Davida hoe mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amin'ny rano fialan-tsasatra izy. Ny hoe ahy maitso eto dia tsy hafa fa toerana fialan-tsasatry ny ondry izay misy solofinaritra tsara sy mahafa-po ary mahasalama ny ondry. Izany hoe de quantité ary de qualité. Azo lazaina ihany koa ho toerana sady fialan-tsasatra ho an'ny ondry io no fihinanany ihany koa. Tsy misaraka amin'izany toerana izany koa nefa ny rano izay hosotroan'ny ondry hahasalama azy. Izany hoe tsy maintsy ho rano madio na loharano izay sady mahafa-po amin'ny fihinan'ny ondry. Io ilay lazaina eto hoe rano fialan-tsasatra. Tsindriana amin'izany fa toerana tsara tahaka izany no ametrahany Jehova Andriamanitra amin'ny Davida. Izany hoe mahazo izay ilainy avy amin'ilay Jehova Andriamanitra izy, izay Jehova mpiandry azy, izay sady tsara no ampy ary mahafa-po azy. Complet and perfect hoy izay mpampianatra amin'izay. Tsy mijanona eo anefa ny mahampiandry tsara an'i Jehova fa miseho eo amin'ny fitarihana ihany koa izany. Mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana
mila zany mpanao salamo azy eto amin'ny fahatelo eto. Andraikitsy ny mpiandry manko ny mitarika ny ondry ho amin'ilay toeram-pitovian'ny ondry izay antsoina amin'ny teny baiko hoe bergerie. Amin'izany toerana izany ny itovian'ny ondry rehefa alina ny andro. Tsy fiksa nefa io toerana io fa miovaova arakaraky ny toetrandro no ahafantarana azy. Amin'ny ririnina ohatra dia amin'ireo toerana iva na plaine hodidin'ireo vohitra na atao hoe colline no itoviana satria tsara kokoa ny hafanana amin'izany. Amin'ny fahavaratra kosa dia amin'ireo toerana avo na plateau no itoviana ialana amin'ny rano ary koa amin'ireo toerana avo ireo no mafana kokoa. Tsy maintsy fantatry ny mpiandry arak'izany ireo toerana tsara hitovian'ny ondry ireo sy ny lalana tsara makany amin'izany toerana izany ka hitarihany azy na hitarihany ny andian'ondry. Ny mitarika lazaina eto dia mandeha eo aloha na mandeha eo alohan'ny ondry ka izay alehan'ny mpiandry azy na izay alehan'ny mpitarika azy no alehan'ny ondry tarihany. Ny lalan'ny fahamarinana kosa dia ilay lalana marina hahatongavana any amin'ilay toeram-pitoviana voalaza teo. Izany hoe Jehova mpiandry tsara eto dia mandeha eo alohan'ny Davida ondriny ary mitondra azy amin'ilay lalana marina hahatongavana amin'ilay toeram-pitoviana omaniny ho azy ka izay hitondrany Iave na ilay Jehovandriamanitra azy no halehany. Ny marina izay resahana eto koa dia manana hevitra faharoa hoe mahatoky ka tsy ilay lalana intsony nefa no tiana ho resahana amin'izany fa ilay mpitarika mihitsy no mahatoky ao anatin'ilay fitarihana atao. Asehony Davida amin'izany fa Iave Andriamanitra izay mitarika azy dia mahatoky tsy mampiahiahy ny fitarihana. Raha ny momba ny fiandrasana ondry no resahany, indraindray be fahavalo ny lalana makany amin'ilay toeram-pitoviana na ilay bergerie voalaza teo. Eny mety ho lalana tsara tokoa aza, lalana amorotevana ka atahorana hampivarina kady ny ondry. Nefa tsy maintsy lalovana izany lalana izany. Io lalana io no ilay antsoina ny faefatra hoe loha saha aliky ny fahafatesana. Eo indrindra koa no isehoan'ny tena mahampiandry tsara ny mpiandry. Andraikitsy ny mpiandry manko ny manao izay fomba rehetra hiarovany ny ondriny amin'izany lalana izany. Asehony Davida ao anatin'izany anefa fa manana toky izy amin'ny fananany any Iave ho mpiaro azy ka ilazany hoe na dia mandeha mamaky ny loha saha aliky ny fahafatesana zaho dia tsy hatahotra ny loza aho fa hianao amiko. Raha ny contexte iainan'i Davida no jerena dia tena mandalo fahasarotana tokoa izy satria Saoly dia nanenjika azy fatratra ny fofo ny mipitsy azy. Nanana toky anefa Davida fa Iave dia mpiaro azy manoloana izany zavatra izany. Tsindriany Davida ao anatin'izany, izany tsy fananany tahotra izany ka ilazany hoe ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo mahafatahotra ahy. Ny tsorakazo sy ny tehina dia tsy hafa fa fitaovana ampiasain'ny mpiandry ondry hiarovany ny ondry amin'ny loza sy ny fahavalony. Ny tsorakazo dia natao hiadiana amin'ny fahavalony ary ny tehina kosa natao fitehefana amin'ny dia lava izay atao ary indrindra koa moa hisy ny tomana ny ondry raha singa mila ho latsaka anteva amin'ilay lala tsarotra izay lalovana.
sary asehon'ny fiarovan'ny mpiandry nondry ny hianany faizana. Fa izay tiany mpanao salamo resahina eto dia ny fananany toky ny amin'ny fiarovany avy azy. Ilay tena sy ilay tsorakazo resahina amin'izany dia ny tenin'Andriamanitra na ny parole de Dieu izay tena mampiolo-pinoana azy, ary amin'ny alalan'izany finoana izany no ahafahany no ahalalany azafady fa eo akaikiny hatrany iavy Andriamanitra izay miandany aminy, miaro azy, mikarakara azy. Izany indrindra no mahatonga amin'ny marikanditera milaza ao amin'ny asa sorany hoe amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra io, Andriamanitra dia mampahery ahy ary mbola mampahery ahy hatrany ka tsy misy ratsy goavana izay tsy ho zakako sy hioarako. Raha atao dika malalaka ilay andiny faefatra eto amin'ny fisalafa-tena politika dia izao no azondikana azy. Na dia mamakivaky lalan-tsarotra sy be fahavalo aza dia tsy hatahotra fa hianao no amiko, ny teninao no mitoky. Voatsindry ao anatin'izany ny mahampiany tsara any iave. Tsy izany hiany anefa fa manego ny mahampiany tsara any iave ihany koa ny fikarakarana samihafa ataony amin'ny indry. Hita izany eto amin'ny andiny fahatiny sy fahaenina amin'izao salama-tena izao, izay raha omena lohateny dia ny hoe ny fikarakarana mapotropotroka ataony iave any am-pitoviana. Ny toeram-pitoviana araka nefa nolazaina teo aloha dia toerana izay itovian'ny ondry rehefa alina ny andro. Voadidina vato izany toerana izany ary vavahady tokana ny ondritrao, ary eo amin'izany vavahady izany no hidiran'ny ondry tsirairay. Mandritra izany no andinindinihan'ny mpiandry ny ondry, izany hoe manao examination ny ondry ny mpiandry azy. Ka izay hita fa maratra sy folaka ohatra dia tsavoina. Nireraka ohatra omena rano ary hosorana menaka. Io ilay lazaina eto amin'ny andiny fadimy hoe mamelatra latabatra eo amin'ny lohako, eo ny masony fahavaloko ianao, manositra tongolo lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Ka ny latabatra izay resahana eto dia ilay zavatra ametrahana na nametrahana ireo fitaovana ikarakarana ny ondry toy ny menaka, ny rano sy ny rano amin'ny korna moa na amin'ny tanoka izay rano mena ny ondry reraka. Ny tiany mpanao salamo resahina ao anatin'izany rehetra izany izao: Jehovah Andriamanitra dia mandinidinika azy ary mahafantatra ny mahazo azy ka mikarakara tanteraka azy manoloana ireo zavatra izay manjo azy. Ao anatin'izany koa no isehoan'ny famelombelomanaina izay hita teo amin'ny andiny fahatelo teo ambony, izay miresaka hoe mamelombelona ny fanahy izy oitavita. Ny hoe mamelombelona eto dia tsy ilazana loatra hoe réanimation fa mahalaza azy koa dia ny restauration na ny famerenana amin'ny laony. Io ny tena heviny, izany hoe ilazana famerenana amin'ny laony ny maha izy azy ilay ondry na ilay olona izay karakarainy iave. Azo lazaina ihany koa ho mampody aina, mamerina ny aina ho amin'ny maha izy azy. Izany ho ataony iave na ataony Jehovah-Andriamanitra amin'ny ondriny, ary izany no nahatonga ny mpanao salamo miventy ity endrika fanakepinoana amin'ny andiny fahaenina ity hoe eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-trano Jehovah andro lava. Ny fahasoavana eto dia ilazana fitiavana miseho amin'ny fikarakarana ataon'ny ave, izay mifototra indrindra amin'ny fifandraisan'ny ave amin'ny olona rehetra na amin'ny isam-batan'ny olona koa. Araka izany dia manana toko tanteraka ny mpanao salamo
fa Jehovah-Andriamanitra izay mikarakara azy dia tsy hisaraka aminy ary tsy mivadika amin'izany mandritry ny andro rehetra. Izany no mahatamana ny mpanao salamo ho ao an-trano Jehova araka izay voalaza eo. Izay teny holazaina amin'izany dia ny hoe ao amin'ny ve na eo amin'ny ve ny toerana mahatamana azy. Ireo rehetra ireo no maneho ny mahampiany tsara amin'ny Jehovah-Andriamanitra izay Davida moa no maneho izany eto. Raha fitinina izay rehetra voalaza teo izay dia hita fa Jehova no mpiany tsara izay mitarika, miaro, mamelona ary mikarakara ny ondriny amin'ny lafiny rehetra. Ka izay mametraka azy na izay mametraka ny Jehovah-Andriamanitra ho mpiandry azy dia tsy hanatavitra tahaka ny Davida koa na amin'inona na amin'inona izany. Raha mpifandraisina amin'ilay teny fanevantsika Izaho salamo 17 izao dia izao no mahazo lazaina. Ny olona manana ny Jehovah-Andriamanitra ho mpiandry azy dia olona vavolombelona amin'ny fitiavana ka afaka mahatanteraka asa tsara. An'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Jesus hanarahanao sakalirike faranguni elani Araka yenyaminao mandakizari tumboni vitavako anao ketsisikuaro ambadikani nyumetatakaluko anao siambinela kwezao Jesus hanarahanao sakalirike faranguni elani Araka yenyaminao mandakizari tumboni vitavako anao ketsisikuaro ambadikani nyumetatakaluko anao hanarakananzi seninivatinakawa na ufatilieni katika timboni zalahe hanarakananzi sisiyo kumnamura jabe nengina kanani yaba kujaminyarenga kununyamirawo hanarakananzi seninivatinakawa na ufatilieni katika timboni zalahe hanarakananzi sisiyo kumnamura jabe nengina kanani yaba kujaminyarenga kununyamirawo Jesus bomu chipulikuwa tisikabalu na resa kalaba fabiti na biandakana bomu zau Jesus bomu chipulikuwa tisikabalu na resa kalaba fabiti na biandakana sisimaru kabaro fabiti na biandakana sisiresa kalaba fafa munje na bebata sisimaru kabaro fabiti na biandakana sisiresa kalaba fafa munje na bebata hanarakananzi senini vatenakawo na ufatilieni katika timboni zalahe hanarakananzi sisiyo kumnamura jabe nengina kanani yaba kujaminyarenga kununyaminawo hanarakananzi senini vatenakawo na ufatilieni katika timboni zalahe hanarakananzi sisiyo kumnamura jabe nengina kanani yaba kujaminyarenga kununyaminawo
jesuse vono tsipodikoa tsisy kabalona resaka lava favitina viandakana vono zao jesuse vono tsipodikoa tsisy kabalona resaka lava favitina viandakana tsisy maro kabalo vitina vie tsisy resaka lava mjenoya tsisy maro kabalo vitina vie tsisy resaka lava mjenoya tsisy maro kabalo vitina vie tsisy resaka lava mjenoya tsisy maro kabalo vitina vie tsisy resaka lava mjenoya Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara.
amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, tafiditra eto amin'ity tranonao ity izay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra ho mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mba ho sokafo ny fanahy masina ny fonay, hiasan'ny teninao am-ponay ary tonga anay alahelo no notana ataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary itomboanay tsara isanandro amin'ny fitondran-tena masina. Ho henonao ny hery zany ry Andriamanitra ho sy ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ry fiangonana malala, avia ry fandahatra isika ho Jehova, fa na dia tahaka anjaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka netry tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indeto izay mpanota manitra manety tena sy miaiky ny fahatsoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy heloko izay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampon-nao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra ny zanako lahy tokony ho faty solana, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitombo amin'ny alalany fananao masina, ny fahalalany mananao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao,
mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay zahay noho ny fahasoavanao amin'ny anarana Jesosy Kristy tomponay. Amen. Misaotra ny ray izay nampamendrika atsika nananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady na afaka atsika tamin'ny fahefanomaizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika. Nahitrany amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aminareo anieny Tompo. Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo rainay any an-danitro, misaotranao izay fa niteninao niantsonao anay ho amin'ny fanasan'ny fiainana mandrakizay. Dia mangataka aminao zay fo azy amin'ny fananao masina fonay mba tsy ho mpiainy foana ny teninao zay fa hanaraka ny fiantsonao ka tsy ho voasaka ny fiaihahiny zao fiainana zao. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Alahady faharoa manaraka ny Trinite androany ry havana. Koa ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika androany dia izay ho hitantsika eo amin'ny Isaia-paminany. Isaia-paminany toko 5:20. Ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Ary ny faharoa kosa dia izay eo amin'ny epistily faharoa izay nosoratany Petera. Petera faharoa toko 1. Petera faharoa toko 1, ny andininy 1 ka hatramin'ny 2:20. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Jehovah tompony maro dia anao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity. Dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela. Zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary ho foanany eto amin'ny tendrombohitra ity ny saronana izay manarina ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra. Ho foanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady
hahafafa tondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra. Fa Jehova no efa niteny ary nolazaina amin'izany andro izany hoe: indro Andriamanitsika, izay Andriamanitsika hamonjy atsika, indro Jehova izay nandrasantsika, koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjenantsika. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, namangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinana an Jesosy Kristy. Andriamanitra sy mpamonjytsika sy mpamonjy hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Efa nomena herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araky n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay ny antsoany antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatrarany. Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izay ianareo. Rehefa afaka nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana, koa noho izany dia manaova izay zotopo rehetra kosa ianareo. Ka amin'ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary ny amin'ny fahatanjahan-tsaina dia fahalalana, ary ny amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araky n'Andriamanitra, ary ny toe-panahy araky n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary ny amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana olona rehetra. Fa raha hanananareo izany zavatra izany, sady anananareo betsaka, dia tsy ho avelan izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotana fahiny izy, ary amin'izany dia mazotoa kokoa, ary mazotoa kokoa ry rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Raha manana izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay. Izay ani Jesosy Kristy tompotsika sy ny mpamonjy atsika. Amen.
Akorentsika indray ry havana ny filazantsara masina zay ao amin'ny Lioka toko fahaefatra ambin'ny folo. Lioka toko fahaefatra ambin'ny folo. Ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Ary naniraka amin'ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana, ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha izaho azy. Masina ianao ekeo ny fandavako. Ary ny anankiray hoe efa nividy omby 10 aho ka andeha mantatra azy. Masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa napakabady aho ko amin'izany tsy afaka makany. Ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Dia tezitra ny tompontrano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandehana faingana hoeny an-dalambe sy ny sakeli-danana eto an-tanàna. Ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ny tompony, tamin'ilay mpanompony, mandehana eo amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo, tsy hisy anandrana na androko ireny olona nasaiko ireny, na dia iray akory aza. Amen. Isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoany ombonatsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Araky ny fanakempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray sy toro mpanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony atombotsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Vertsiny, nijalona naapaka tompompolahy, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika naleha, nidina tany amin'ny fiainantsika, hitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any lanitra, petraka ho kavanin'Andriamanitra ray tsy toro, aveno iviny tsara mivelona sy ny maty. Ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo, ny fongon'ny olona masina, ny famelan-kely, fitsalana ny tena amin'ny ary ny fiainana mandrakizay.
aoka hivavaka isika rehetra tompoko. Sotranao zay Jesosy eo noho ny fotoana zay tsy nampozonay akory fa efa tena fandaharanao dia ny azonay miaino ny teninao sady dia ny teninao izay omenao amin'ny alalan'ny mpanomponao izay tarihinao fanahy masonao, tarihinao anay mba halala tsara nikendrenao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina amin'izao fivavahana izao dia tsinona tokoa fa ny ahatonganay eo amin'ny fanjakam-boninahitra ilay fanjakana izay misy anao Andriamanitra ray Jesosy izay mpanavitra anay indrindra ianao fanahy masina manomboka eto amin'ity fahavelomanay ity izay andraisanay ny teninao ary iasanao koa fanahy masina amoanay hiaino tsara ka hitandrana tsara izay lazay ny teny dia ny anajanay ny fiantsonao anay izay ny sasaranao anay sasaranao mafy Andriamanitra ray eo tamina ny ranao an Jesosy sy ireo mpanompo ny rahan Jesosy koa dia taio ny teninao izay ampitainao amin'ny mpiaino rehetra sy mpijery an'izao fandaharan'izao mba hoenonay amin'ny fotokoa hibebanay amin'ny tsy fahamendreanay dia ny fanaovanay tsinotsinona ny fiainona ny teninao ary ny tsy firarahinay ny asarobidy ny fiainana mandrakizay izay atolotra ao anay amin'ny anaranao Jesosy dia vonjeo zahay amen. Tenin'Andriamanitra izay omeny antsika androany ry havana amin'izao alahady faharoa manaraka ny trinite izao dia izay ho hita ao amin'ny Lioka 5. Lioka 5 ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary rehefa ho tonga ny fotoana ampiakarana an Jesosy dia niatrika akany Jerosalema izy ary nandefa iraka eloha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay ihany Samaritana hamboatra ho azy fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho any Jerosalema izy. Ary raha hitan'i Jakoba sy Jaona mpianany zany dia hoy izy, tompoko, tianao va raha hiteny izay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevina azy? Fa izy nitodika dia niteny mafy azy dia nakany amin'ny vohitra afy izy. Ary noho nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, hanarakanao aho, naiza alehanao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manarahy. Fa hoy kosa izy, tompoko, aoka ao aloha andevina ny iraiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehanaka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aloha andehanao veloma ny ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady tarina ary mierika ka miendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Inona ry havana no avalin'ny olona raha very ny ainy na dia mahazo izao tontolo izao azy izy, ny valiny Jesosy ihany, tsy misy hahavaly ny aina. Inona no aina? Ny fiainana mandrakizay. Eto amin'ity fiangonana ity no andraisantsika ny famelan-keloka raha mibebaka isika ka hanomezan'Andriamanitra atsika
zany famelan-keliko zany noho ny amin'iza noho ny an' Jesosy Kristy tompontsika. Eto amin'ity fiangonana ity rehefa voavela eloka koa isika no hanomezan'Andriamanitra ny fanahiny, dia ny fanahin'Andriamanitra mamelona isika matin'ny fahotany, fa velomina kosa tsy hanompo ota intsony fa hanompo an'Andriamanitra velomina mba hahita ahalala an'Andriamanitra sy ny sitrapony. Velomina mba ahalala an'Andriamanitra sy ny sitrapony. No hoe mahalala an'Andriamanitra dia mahalala ny fitiavany atsika. Ny fitiavana antsika tsy hoe nanome an' Jesosy fotsiny isolo atsika teo ambony hazo fijaliana, fa ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia faran'izay lavitra tsy manam-paharoa, dia ny atonga atsika ho aiza rehefa ao amin'ny fiafaran'ny fiainantsika eto tany ho any an-danitra eo akaikiny. Zany eo akaikiny zany natao hoe fiainana mandrakizay. Zany fiainana mandrakizay zany koa anefa tsy hoe rehefa maty ihany sika vao mahazo, fa eto amin'ity tany ity rehefa mibebaka ka voavela ny elokao dia lasa mitoetra aminao Jesosy. Zao nolazain' Jesosy, izy ao amiko, ianao ao aminy ary izy ao aminao. Ny fitoeran' Jesosy eo aminao, ny fitoeran' Jesosy eo amin'ny tranonao, indrindra amin'ny feo fieritreretanao, zany no fanombohan'ny fiainana mandrakizay. Fa rehefa eo amin'i Jesosy isika dia zao no lazainy koa, izay mitoetra ao aminy dia ny ray koa tia azy ka hitoetra ao aminy. Andriamanitra koa dia na dia tsy takatry ny saitsika azy izy dia manaiky hitoetra ato anatintsika. Zany no fiainana mandrakizay. Ko androany Andriamanitra izy dia miantso atsika amin'ny alalan'ny teniny mba handraisatsika zany fiainana mandrakizay zany. Ka ny voalohany manaiky handray ny fiantsona. Lazay ny tenin'Andriamanitra jiaby io fiantsona. Fiantsonan'izy anao, ianao iza, ianao zay very tsy manana fiainana mandrakizay. Antson'Andriamanitra na firenena inona na firenena inona, ianao zay tonga eto amin'ny Toby, tany amin'ny tanàna zay nisy anao, Andriamanitra nampiasa ny olona ka ny olona zay nampiasainy na ny feo fanahy masina zay nirahany dia mitaona anao ho eto amin'ny Toby mba hiain'ny teny fiantsona hoe ianao antsona handova ny fiainana mandrakizay, hovainy, foaziny. Hoy Isaia 5:20 teo, esorin'Andriamanitra ny sarona manarona ny firenena. Ianao nge io firenena misy sarona io, ny zavatra nanarona anao tany, ny zavatra nanarona anao dia tsy inona fa ny aiziny fanompo-tsampy, ny aiziny tsy fahalalana an'Andriamanitra. Zany aiziny zany dia nanaiky anao ho saroman'izany. Sambatra ianao tongeto mandray ny tenin'Andriamanitra zay milaza fa ho esoriny aminao ny tsy fahalalana an'Andriamanitra, ny tsy fahalalanao ny sitrapony rehefa fantatrao izy, ary ny tsy fahalalanao ny famindram-pony amin'izay tsy nahatanterahanao sy tsy hahatanterahanao zato isan-jato zany sitrapony zany. dia lazay ny teniny sy ny fanahy masina ny famindram-pony. Ary rehefa tezainy ianao dia mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra dia izy soa ny zavatra kendreny amintsika, soa ho ny tandroy izay, tsy mba ratsy ary ny tsara indrindra dia ny andovahantsika ninona ny fiainana mandrakizay. Misy olona zay tsy nentina andray an' Jesosy tantarain'ity filazantsara toriny dia ny tanànany Samaritana. Tsy nandray izy. Inona ny antony tsy nandraisany? No tazominy lova ratsy avy amin'ny razany. Inona ny lova ratsy avy amin'ny razany? Araka ny voalazan'ny Jaona 4 tamin'ilay vehivavy Samaritana, dia zao nolazain'ilay vehivavy rehefa niresahan' Jesosy izy, tsy mba manandraraha aminareo jiosy izahay Samaritana, satria araka ny tantara dia rahairazana ihany,
fa noho ny fisarahana dia nandray ho fahavalo ny Samaritanina ny Jiosy ary tahaka an'izany koa ny Samaritanina amin'ny Jiosy. Jesosy dia tena naniry anantona mba ho raisin'izy ireo hanamboaran'ireo trano fandriana sakafo ary naniraka mpielo-lalana izy mba hiery amin'ny fahalalam-pomba. Jesosy raha olona mahalala fomba miery izy aloha fa tsy manao gogoro izy ny fitenitsika ty Majunga herisetra. Kanefa rehefa fantatra izy ireo nanontaniana mpielo-lalana ho aiza moa Jesosy zay arahanareo io, hatoreto izy dia ho any Jerosalema dia ho ny tanàna ray manontolo. Tsy mandray azy zay lazao aminy zany. Ry avako malala, aza mba manao tahaka an'izany. Fa Jesosy rehefa tsy raisina, maninona izy? Miala izy. Ary rehefa elany dia maninona? Tsy mahazo zay fanomeza tsarobidy omeny anao ny teny fiantsonanao ao amin'ny fiainana mandrakizay. Anjakan'Andriamanitra fa tsy anjakan'ny fahotana, anjakan'Andriamanitra fa tsy anjakan'ny devoly. Fa ny loza koa, ianao zay manana an'ireny havany ireny na mitory filazantsara, zay efa nitory ka nolavon'ny olona, dia tandreminy alay-panahy tahaka ny Jakoba sy Jaona. Inona no fakapanahy azo any Jakoba sy Jaona zay nalavo azy? Satria ireto olona tao amin'ny tanàna Samaritana ireto tsy mba nandray an Jesosy, dia inona nataony? Ny nataony dia niteny ny erako nalala fomba koa. Teny tamin'i Jesosy hoe mety vera andatsahana afo ity tanàna ity ka ho ringana any. Satria zany dia fanao teo amin'ny testameta taloha. Inona natao teo amin'ny testameta taloha ry havana? Nataony Elia mpaminany lehibe ny testameta taloha zany. Inona nataony Elia? Ny rahan'ny mpanjaka jentilisa i Elia mba hakazy ho any. Inona nasetriny Elia? Nandatsaka afo izy. Izany nangatahany olatsahana afo ilay kapiteny miaramila Mpitondra miaramila 50. Faneken'Andriamanitra izany fandatsahana afo zany. No lay voniny afo eo no eo nanjavona, tsy mba hoe may, fa may nyrehatra dia lasa charbon. Ny 50 lahy tarihana kapiteny dia mbola naniraka ihany lay mpanjaka satria sarobidy ny mampiatrano any Elia mpaminany Jehova. Fa mbola nle voniny Elia fanondrony ny miaramila 50 miaraka amin'ny kapiteny mpitarika azy. Inona ny dikan'izany ry havana? Elia mpaminany milaza ny tenin'Andriamanitra. Lazainy Elia mpaminany dia ny lalàn'Andriamanitra. Lalàn'Andriamanitra dia mampiseho ny fahatezerany amin'ny mpanota. Fa manahoana kosa Jesosy zay nanda any Jakoba sy Jaona ary nanome tsiny azy mafy hoe fady zany. Jesosy kosa mitondra filazantsara, nanatanteraka ny lalàna zay tsy tanterantsika izy. Izy nanaiky ho faty, nanolotra ny aina. Mihoatra ny olona 50 lahy indroa tarihana kapiteny Jesosy. Izy niara ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fitiavany ianao. Fa ianao kosa tsy tia no levonina. Zany ane ny filazantsara entsonantsika androany. Fa Jesosy io miaritra fandavana. Tsy vao amin'ity farany dia zay ataon'i Jesosy makany Jerosalema ity ihany izy ny laviny. Fa vao manomboka ny asany izy tao Nazareta tanànany, dia ny havany sy ny ray tanàna aminy mihitsy no nanda azy. Eo ampitoriana teny eo dia nandahany Jesosy fandavany ny ray tanàna aminy rehefa nitory teny Jesosy hoe tanteraka aminareo zany teny pasoavany zany. Dia hoy izy, ho ny mpiainy hoe tsy zanaky Josefa va ity. Jesosy anefa nilaza fa ny fanahin Jehova no ao aminy ary ny diany
dia anafaka mipifatotra itoryteny somahafaly no lavin'ny olona tao Nazareta Jesosy. Ary nanahoana izy rehefa nanasitrana nanafaka le deminy matanjaka be tao amin'ilay lehilahy fatorana silisily, satria izay mifanena aminy dia vonony ary matiny farany nasehony mihitsy ny heriny afaka monina ao anaty fasana tsy mihinan-kanina. Azonareo an-tsaina ve zany? Eto amin'ny tobo misy fasany mino, raha sanatria misy olona tsy mety miara-mihinana sy miara-mipetraka aminao nefa tsy maty, zany lehilahy zany tsy mety mihinan-kanina. Tahaka an'izany ity lehilahy ity nosotraniny Jesosy zany lehilahy natahoran'ny olona zany. Rehefa sitrana nefa ty lehilahy ity dia Jesosy zay nanasitrana azy indray nyroan'ny tanàna ny teo tanàna ny Gadarena, miala amina eto ianao. Ratsy zany mandroaka an' Jesosy. Nasetriny Jesosy tsy niteny hoe andatsahana afo, fa netsony Jesosy an'ireto tao tanàna ny Gadarena ireto dia ny aneken'olona an'izany fanjakan'Andriamanitra mandresy ny devoly zay mampijaly ny olona. Betsaka ny marary eto, alay tsara eto. Afaka Jesosy zany, afany zany. Kanefa rehefa afaka dia aninona ody ana tanàna dia anaiky ny tenin'ny mpimasy sy lalaony fiainan'izao tontolo zao ve? Tsia. Fa ny anafahany Jesosy ny marary eto dia ny toerany teny eo amin'ny fiainany mba hanjakany hanomezany ny fiainana mandrakizay. Ny lesona voalohany amin'ity teny ity dia zao: antson'Andriamanitra ianao, aza mba anisany manda azy namono an Jesosy sy ny iraka, fa ratsy zany. Ny faharoa zay lazainy ty teny ity dia zao ry havana: manahoana kosa ireo zay te haniry ny hanaraka an Jesosy. Araka lazainy ty teny ity dia no nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe hanaraka anao a naiza. Dia hoy ny tompo manao hoe ny amboolo manandavaka ary ny voromanidina manana ny fialofana, fa ny zanak'olona zay tianao arahana naizanaiza io tsy mba manana zay hipetrahany lohany. Ity olona ity dia mahafotoka ny zavatra rehetra ananany, na trano, na havana, na arena hafa, ary ny fahafozany tsy mba niandro fotoana hoe rahampitso na afa-kerinandro fa eno eo. Tonga dia niteny izy hoe hanaraka anao a naizanaiza aleanao. Mahafoy zany, nanome toky fa naizanaiza. Tsy fantatry ty le olona ty nefa zany naizanaiza tononon'izany fa herin'ny sainy fotsiny. Fe zay lazainy Jesosy eto dia ty ry havana. Inona ny lazainy Jesosy eto? Tsy ny arena anananao, na ny hery anananao, na ny fahatanoranao, na zay fiheveranao ny fahanteranao, fa izay azona manaraka an Jesosy ry havana dia manaiky ho tahaka azy zay tianao arahana. Inona moa zany tahaka an Jesosy zany? Lazainy Jesosy tsara eto ny momba azy, fa izy tsy mba tahaka ny amboolo tsy mba tahaka ny biby ompina dia anaovana trano, dia anaovana sakafo, fa dia malia hoy isika. Reny biby malia reny, izy ihany mbola mamboatra ny tranony. Reny voromanidina hitatsika reny, izy ihany mamboatra ny fonenany, manam-ponenany reny. Fa Jesosy kosa tsy mba nanana trano, na trano bongo kely aza tsy nananany. Mahantra izy, nanaiky ahantra izy, ary ny dikany hoe tsy nanana zay mba hipetrahany lohany dia tahaka anao reraka io. Reraka eky androany
rokake eto ty ao ty mba aleo atory jerevo tsara Jesosy fa zay te hanaraka azy nazanaiza dia ampalalana fa tsy mba manao repo na fialan-tsasatra akory izy na dia atao anatin'ny sambo zay tafidrivotra aza dia tena nakaondana ampandriny lohany Jesosy eo amin'izany indrindra no mbola mifoazina na dia reraka te atory aza nifoaziny mpianatra zay natahotra ny odobo amin'izany sambo izany nifoa Jesosy tsy mba manana zay ipetrahany lohany ty Jesosy ty ka ny teny fiantsonanao dia mampahalalanao aloha mba hikontinao tsara ny asarotry ny fanarahana an Jesosy fa Jesosy Kristy araky ny voalazany Kortiana 2:9 ny 5 dia arahan'izay olona zay mahalala ny fahasoavany zao ny lazay ny teny ao fa fantatrareo ny fahasoavany Jesosy Kristy tompo fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo no ny aminareo mba hampanan-karena anareo zany alahelo zany ry hava malala zay tiany Jesosy eto dia izao raha hanaraka azy ianao amin'izany fiantsony zany dia mila mahafoy zay ananana rehetra fa zay ananana farany zay sarobidy aminao indrindra dia zay lazainy malagasy manao hoe raha tonga ny tiako dia ahoana ny toeny adiniko ianao iny zay tiany zay mihoatra noho ny vadiny aza na ny zanany torimaso dia ampy anadinonao an Jesosy fa Jesosy ny torimaso dia mahantra torimaso kely tory Jesosy ary tsy mba matory izy fa ao an-danitra mijery anao mampandefa ny teniny zany no ataotsika androany mampandefa ny teniny tsy matory atoandro tsy matory alina Jesosy fa inona kosa zay mampatory atsika na dia tsy matory miteny amintsika aza Jesosy dia zao ny tsy mampatory atsika dia ny fitiavana ny fahafinaretany zao tontolo zao ny fanarahana ary afangarotsika tsy mba tiatsika ny malahelo tsy sitraky ny fotsika ny mahafoy zay ananatsika maika fa ny torimasotsika nefa raha teo mpanaradian Jesosy ianao dia azao ny lazainy Paoly araky ny fanahy masina zay miteny nampiteny azy eo amin'ny Kortiana 1:4-12 amin'ny anaran'i Jesosy mandraka ankehitriny izao dia nona nangetaheta tsy manak tafy ary tsy manana antom-ponenana averiko tsara mandraka ankehitriny izao Paoly dia nona mangetaheta tsy manak tafy ary tsy manana antom-ponenana Paoly atao tony adala azy zay le fahoriny anaty amin'ny fananana fa izay lazainy olona hafa koa ka mampahory azy dia reto teny reto ataony olona ho inona adala faditra zany tahaka ny olom-pady mifanena aminy mbola misy an'izany eto Madagasikara mifankalan'ny foko fady mifanena amin'ny ravana zay verino mpamosavy dia eo koa ny sasany fady mifanena amin'ny mpandainga fa Paoly apôstôly dia no verina olona adala ka raha niditra tanàna izy dia nroahana novonona aza fa Andriamanitra niary ny ainy ary ty ny fanaratsiana matanjaka natao taminy faikan'olona tsisy ilana azy zao anefa amin'izay ilazananao amin'izany no ny anaran'i Jesosy dia zany ny tena mpianatra ny tena mpianatra dia toizan'i Jesosy ianao no antsony manaraha ile karazan'olona tantaraina amin'ity teny ity nahita olona indray Jesosy olona anankiray zay tsy naniry hiaraka hanaraka azy ny teneny hoe
manarahy. Zany tenin Jesosy zany dia didy tokony valiana tahaka n'izay nataony Matio rehefa nitenenan Jesosy hoe manarahy dia ino nataony Matio navelany teo ny asa mampamorietra azy fa nanaiky anaraka an Jesosy izy. Manarahy o Jesosy tsy misy atakandro. Jesosy indray no miantso an'ity olona ty zay nanre tsara lay asarotany ny fanarahana azy. Ina le asarotana teo? Le asarotana teo dia tsy mba manana zay ipetrahan'ny lohany koro Jesosy. Sarotra zany. Ka ianao zay manaraka azy dia manaraka azy tsy matory, tsy manana fialan-tsasatra. Reny ty olona ty zany fahasarotany zany kanefa nantsony dia tanterahany tokoa lay teny amin'ny Jaona 5:9-10 tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Inona navaliny ty olona ty? Avelao ao aloha, aoka ao aloha, andevina ninona? Raiko sarobidy amiko zany. Tsy mbola maty akory ty rain'ity fa fantany fa efa antitra manakaiky azy ny fahafatesany, satria manakaiky azy ny fahafatesany dia zay fotoana foy avelomany no mba izarany valy babena faraparany, izarany fitiavana, fa mahafapo azy na ho faty aza ny rainy rehefa fantany fa faly ny rainy fa ity zanany maminy ity tsy nafoy azy tamin'ny fahanterany. Mampalahelo ry hava malala fanao ny jentilisa tsy aty Madagasikara hitako eto amin'ity faritra maro voa ity zany, fa rehefa miantitra ny ray aman-dreny ka rehefa ho faty mba tsy hatonga azy ho faty ao an-tranony zanany dia anamboarana ratsiratsy etsy akaiky etsy. Fa maninona raha sanatria ka maty ao an-trano dia dorana daholo ny trano. Be dia be ny fomba ratsy mbola ataontsika malagasy. Dia ho ty olona ty avelao aloha ikarakara trano ho azy, ikarakara ny arena andevenana azy, fanompona ny maty. Zany ao ambadiky ty teny ity ry havana. Dia raha avela andevina ny rainy, raha avelan Jesosy dia mahafoy an Jesosy zany. Ratsy ny mahafoy an Jesosy, mahavery zany. Fa zay lazainy Jesosy eto dia avelao ny maty, andevina ny maty ao aminy. Avelao zany asany valalam-piandry fasana sy ny mpanompo maty zany, fa ianao kosa manarahy. Inona ny teny dikany hoe manarahy azy? Eo akaikiny. Tsika rehefa mandeha lavitra dia ohatra misy omby very dia mandeha ny mpanarady. Inona no fepetra takiny mpanarady omby? Miaraka tsara. Tsy zay ve? Miaraka tsara, akaiky tsara, zay mitambatra vato, zay misaraka fasika. Fa izay lazainy Jesosy azy eto, zay miaraka amiko eo akaiky eo, fa tsy eo akaikin'olombelona fa eo akaikin' Jesosy. Zany indrindra no mahasoa anao. Manao ohatra mazava, ny ohatra mazava dia ara-pitsaboana. Aleon'ny olona teo sitrana malaky ny tsy mihinana katra-panafody na comprimé, fa ny mihinana kosa inona? Manaiky io hotsindromona. Le fanafody rehefa ao amin'ny hotsindrony io dia tonga malaky eo amin'ny vatanao ary manakaiky ny mikroba na ny otrikaretina. Mihoatra lavitra n'izany ny tiany Jesosy ataonao aminy. Raha tsy eo akaikiny ianao, tsy misitraka izay fanasitranany ianao. Be dia be ny hirantsika izay milaza hoe ataovy eo akaikinao aho. Mihaino an'izany hirantsika izany Jesosy. Ny avaliny Jesosy amin'ny fangatantsika dia manaiky ho sakaizantsika. Zany sakaiza zany akaiky zany. Fa ny tena dikany akaiky
dia stricta ozy izy ny vazaha, large na malalaka loatra mifanohatra amin'izany, fa zany akaiky zany ny tena dikany hoe akaiky. Dia ny ahazony Jesosy manatanteraka ny famonjeny anao amin'ny alalan'ny fiainona ny teny, araka mivavaka teo amin'ny alitara, aoka tsy ho mpiainy foana ny teny. Miaino any eto fa rehefa mivoaketra, na miaino any eto dia efa matory sady. Miaino any dia tonga ao an-trano dia ny fiaiaina zao fiainana zao, tsy misy tenin'Andriamanitra mitoetra akaiky. Ina no asan'ny tenin'Andriamanitra rehefa ao akaiky? Manoritoro tahaka ny fanoto amin'ny vary ao an-daona. Ina ny torotorony tenin'Andriamanitra? Ny faniriny nofontsika, ny fiaitsika n'izao fiainana zao. Zany ny tena heviny. Torotorony Jesosy le zavatra tianao amin'ny sofiny io, torotorony tenin'Andriamanitra le zavatra tiany masonao, torotorony tenin'Andriamanitra le zavatra tiany nofinao ty. Ty nofinao ty, faly ty rehefa mitafy soa, malahelo ty rehefa tsy mitafy soa, indrindra eto amin'ny toby. Ka rehefa tsy mitafy soa dia adino any Jesosy, fa na dia tsy mitafy soa, Jesosy ny lamba fahamarinatsika, atafiny atsika. Ina ny fitafiana mahamarina atsika eo amin'Andriamanitra? Dia ny famelan-keloka omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Izany dia tian'Andriamanitra, tiany Jesosy tenany mba ho raiketinao am-po, ka tsy amelanao na inona andavo anao intsony. Tsy hoe akaiky fotsiny manoritoro, izay filany maso, ny filany nofo, filany sofina, fa akaiky atsika, manaiky isika mba andazy fandavona fanafitohinana rehetra. Inona mety matafitohina? Teniny havanao, teniny namanao, elao ihany Jesosy io fa tsy mahasoa anao. Enao ty mahantra, enao ty tsy manapasana ilevenana nga ty, no dia any amin'ny toby no alevina. Tandremo zany ry havana, fa ratsy zany. Ny faharoa amin'ty teniny ty olo ty, mangataka fotoana. Rehefa manao tafika masina, na ianao indrindra tratran'izany, manapahevitra, rehefa mandeha ny toriteny dia mitaona Jesosy, manapahevitra. Anio raha miaino ny feoko anao dia aona ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Aza manamafy ny fonao, zany hoe aoka ibebaka. Fa be dia be ny vali tena ataon'ny olona, sarotra zany. Satria sarotra izany, aleo aloha za andinika tsara. Ataon'ny tanora zany, ataon'ny lehibe koa zany. Tsy foko io zay no everiko sarobidy, tsy foko ny ity zao tontolo zao ity. Tsy ekenao mpianatra zay manemitra ny fotoana, tsy fantatrao ny hira fito amin'ny 700 fa raha manemitra amin'ny fotoana hoe amin'ny manaraka ianao Jesosy miverina, tsy mipody sana tao amin'ny tanànany Samaritana, farany io. Aza manao tahaka ny tanànany Samaritana tsy nandray an Jesosy, fa dia ny mandeha io sofiny io, dia ny jery io sofiny io, ny maso io, dia ny enao mbola velona raiso izy. Zany ny tiany Jesosy amin'izao teny izao. Ry hava malala, izay mahatonga atsika anao an'izany dia ny fiaiahina zao fiainana zao. Ao amin'ny filazantsara no vakina teo, ny fiaiahina zao fiainana zao, tsy ny vary sy ny menaka sy ny fitafiana aloha, fa izay tian'ny olona indrindra dia mba ho mamy havana. Tsy zay ve? Mamy havana. Ampianarina atsika malagasy zany fihavanana zany. Fa zany fihavanana zany dia tsy ahafotsika amin'ny tsikalakalam-bola, kanefa mahafo fihavanana ve ny olona amin'izao? Mahamenatra, ny havany any mangalatra ny tany ny havany, ny havany any mamono ny havany mba andovany. Tsy samody an-tanirazana intsony, fa raha tonga ny an-tanirazana dia aka ny tany, dia mifamono, mifamorika, mifamosavy. Dia osika rariny any zany
raha foniavana zay tia nylazainy Jesosy eto de zao io havana zay everinao tianao indrindra io, ary raha misy ny tianao indrindra de tsy iza fa ny ray aman-dreny niteraka anao. Raha misy ny tianao indrindra de ny ray tapo aminao, na ny raha lanao na ny ainabavinao na ny raha vavinao. Zao anefa ho Jesosy tsy maintsy afoy zany raha lahy sy anabavy na ray aman-dreny zany, fa zany fiaina zany de mila afoy. Zao ny famozana azy ozy Paoly amin'ny Timoty, ny miaramila manafika de tsy mba misy maningotra ny tenany amin'ny raha zao fiainany zao, mba afaly zay ny fidy azy ho miaramila. Isika rehefa anaty fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra dia fandraisana ny famonjen'Andriamanitra eto, fa rehefa mandray ny fanjakan'Andriamanitra na azo ny firaisana amin'Andriamanitra de manao ny asan'Andriamanitra. Zany asan'Andriamanitra zany de mitory ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny miaramila koa zany mpitory ny fanjakan'Andriamanitra zany. Tsy azo atao fialana ny fihavanantsika amin'ny hafa. Tsarona tsara amin'ny tantara amin'ny testamenta taloha ny etsony Elia ny Elisa mpaminany zay andimby azy. Ity Elisa mpaminany ity, natao mpaminany ity riavana de nanana omby 420. Mahazatra atsika mitarika lasa roy de omby roa, fa ny lasa roy any Elisa omby 420 milahatra tsororoa. Dikan'izany mandeha malaky samy mandavaka tsara ny lasa roy sady tsy mandavaka tsara, mandavaka tsara omby 420. Kanefa izany lehilahy manana omby zany tendreny Jehova na mpiteneny Jehova Eli hoe io no isolanao. De zao nataony Elisa, avelao aloha anao veloma. Navelany Eli ihany Elisa anao veloma. Inona nataony Eli amin'ireo mpiara-miasa aminy? Namono an'le omby roa farany zay osa indrindra izy, natao sakafo, natao veloma. Io no ombiko, io ny taniko. Zay vao nanaraka ny Elisa. Tsy ekeny Jesosy intsony zany, tahaka ny tsy nanekeny Jehova ny Lota sy ny vadiny rehefa hiala ny Sodoma. Zao ny teniny tamin'ilay anjely, ny tenen'ny Jehova tamin'ilay anjely, aza mierika akory, aza mierika akory. Lota ny joro tsara, nanaraka n'ilay anjely, ny vadiny kosa naninona? Azony alahelo, mahay ao zay ny tranoko, mahay ao zay ny fanako, le fanako tiako indrindra, le tranoko tiako indrindra, le biby ompiko. Zany ve nataonao tongeto? Andray ny fanjakan'Andriamanitra ny diatsika eto, andray ny fanjakan'Andriamanitra no enonao an'izao teny zao ry mpiaino amin'izao toriteny zao. Afoy izo, dikany hoe ny mahafoy aza atao ambony ny fitiavana an'izao tontolo zao. Fa oka ny fitiavana ny meny tenin'Andriamanitra, nalefa isan-kerinandro ity miezaka Jesosy mba hanome an'izao, manahoana ny fahafoizanao, ny fotoananao mba enonao ny tenin'Andriamanitra. De le fotoana kely na kely aza de sarobidy amin'Andriamanitra. Jesosy ry havana mananatra farany. Zao ny anatra farany tsy mety raha mitarika inona ozy izy, angady tarina na lasa roy ka mierika. Ho anahy efa nanao lasa roy, ianao manao lasa roy na angadin'omby, mafy ny tanjaky ny omby mitarika lasa roy. Raha mierika ianao simba ny asa, raha mierika ianao rehefa simba ny asa amokatra ve ny tany? Tsy tiany olona mpanaramany hoe ratsy asa, ndraindray baingana torotra ny tany zay tsy voasany lasa roy. Aintsika tsara eto amin'ny tombo zany. De ho ny tenin' Jesosy tsy mety ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra de asa amokatra, fa tsy asa tsy amokatra. Ny vokatra ny tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ka raha isika no mierika de ho tahaka ny vadiny Lota isika.
mierika hiemitra mahavery zany. Raha fitinina dia zao ny tenin'Andriamanitra mitaonanao, ny fanahy masina mamoanao, foaziny ianao, zany no asan'ny fanahy masina, mamoa atsika mba hiaino tsara zay lazainy tenin'Andriamanitra ka tsy hanao tsinotsinona izany fa hanaraka izay lazainy. Ny Jesosy no arahantsika amin'ny fiainantsika. Raha Jesosy no arahantsika dia tena hiditra ny fanjakany mandrakizay isika. Amen. Misy teny atao amin'ireo namantsika vahiny. Nous sommes ici pour écouter la volonté de Dieu en ce dimanche, dimanche deuxième de l'année trinitaire. Il ne s'agit pas de tout quitter en vue de récompense pour suivre Jésus, mais de tout quitter pour l'amour de Jésus-Christ. Aimer Jésus, c'est voir sa personne, en sa personne sa grâce et son amour. Il nous aime, il vous aime. Cet amour attire notre cœur. Comment ne le suivrait-on pas? On va le suivre si nous le voyons quitter lui-même le ciel, la gloire du ciel, pour venir dans ce monde souillé sous la forme d'homme, afin de mourir pour nous pécheurs, mourir pour nous sur la croix, et cette croix infâme, où il a souffert pour nos péchés, le juste, Jésus le juste, pour nous les injustes. Y a-t-il besoin d'une autre considération pour suivre notre Seigneur et pour nous renoncer à tout? Renoncer ce qui pourrait nous empêcher de le servir fidèlement. Ici, Jésus-Christ nous montre des exemples. Un exemple pour un homme désireux de le suivre, en disant, Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Jésus a répondu, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus veut dire, on ne peut suivre Jésus que selon le principe de renoncement. Renoncer les plaisirs de ce monde, renoncer les relations familiales, renoncer à tout qui nous empêche de le suivre. Il est à tout quitter pour venir dans ce monde, Jésus, pour qu'il nous trouvera et pour qu'il ne trouvera aucun repos. Repos de la chair, repos de la volonté propre. C'est ça qu'il dit à nous aujourd'hui. Pour nous, Jésus veut que nous vivions ici dans ce monde comme un étranger pour y être comme Jésus lui-même. Un deuxième exemple concret. Jésus dit à un homme qui ne voulait pas le suivre en disant « Suis-moi ». C'est une surprise à cet homme en entendant cet appel. Aussitôt, celui-ci lui présente des objections en disant à Jésus, « Permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père. » Jésus lui dit, «
laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Pour suivre Jésus, il ne faut pas avoir le cœur absorbé par les intérêts de la terre. Cet homme voulant bien aller n'arrive pas à les suivre. C'est un devoir très légitime selon les 10 commandements qui nous appartient. Mais Jésus ici recommande de renoncer même les relations familiales. Les droits de Jésus passent avant ceux de la nature. Dans le monde, notre monde gît dans un état de la mort. Mais Dieu veut nous séparer absolument de ce monde de la mort. Si l'on veut travailler à l'œuvre du Seigneur, œuvre qui incombe d'une manière ou d'une autre à tous les croyants, il nous faut d'écouter sa parole qui nous appelle vraiment à suivre Jésus en renonçant toutes les œuvres de ce monde. Il y en a aussi un troisième exemple, un homme qui veut prendre congé de ceux qui sont dans sa maison. C'est aussi un désir bien légitime, mais il avait tort. Il avait tort de prendre comme première place ce devoir légitime, prendre congé de sa maison. Il laisse considérer les attraits de la famille, ce qui le détournerait de l'accomplissement de son désir. Attention aux tentations, aux objections. En retournant dans notre maison, notre famille nous présente des tentations, des objections. Il est impossible, comment conclure Jésus, de conduire une charrue si l'on regarde en arrière. Si l'on regarde en arrière, le Seigneur ici veut que nous regardons et nous devons accomplir l'œuvre qui est devant nous. Paul dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 14, au nom de Jésus, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Il y en a aussi en Timothée, premier épître de Timothée, deuxième épître de Timothée, chapitre 2, verset 4. Courons avec patience la course qui est devant nous et fixant les yeux sur Jésus, le Christ est le consommateur de la foi. Hébreux 12, verset 1 à 2, et le deuxième épître de Timothée, chapitre 2, verset 4. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasseront dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé. En somme, Jésus est le modèle parfait de ce qu'il enseigne. Il a poursuivi son chemin sans jamais regarder en arrière. Il dressait résolument sa face pour aller à Jérusalem,
où il a été mis à mort sur la croix, mais il sait aussi devant lui la joie. Il a enduré la croix, ayant méprisé la honte, mais il sera assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 2. Abandonnons tout ce qui appartient à ce monde ruiné par le péché, car les jugements vont tomber sur tout ce dont nous avons à nous séparer. Et ne laissons pas, nous non plus, les choses les plus légitimes nous priver du prix qu'il y a à servir le Seigneur et à chercher premièrement à lui et obéir. Lorsqu'il nous dit « Suis-moi, suis-moi », car il a tous les droits sur chacun de nous qui sommes ses rachetés. Amen. Raisun fitahin. Aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Fagagan izay nataonao Jesosy faizay, nanovanao rano ho divay tamin'ny andro fampakarana. Fagagan izay nataonao Jesosy faizay, nanovanao rano ho divay tamin'ny andro fampakarana. Voalohany asa nataonao, nanehonao famantarana. Voalohany asa nataonao, nanehonao famantarana. Tokoany panomponao, zay efa nakambanao iray, anehoy ny voninahitao, ny tananao misy orata, metezanao eo anilany, amin'ny ady zay atrehiny. Fampanesy ny tarinao, ry Jesosy kapitenina. Voalohany asa nataonao, nanehonao famantarana. Voalohany asa nataonao, nanehonao famantarana. Masinany naorinao, riray sy zanakafanay, alanao ny fanoerana, ka nianao mialanenina. Masinany naorinao, riray sy zanakafanay, alanao ny fanoerana, ka nianao mialanenina. Miasa mafy ianao, maharesy lahatra-nay. Miasa mafy ianao, maharesy lahatra-nay.
iray malala miandanitra sy sitraka ny fisarana ny fivadiany tsy masina ny mitovy fananana voaozona ny tanire vonjeo zay falozabe aiky fahotana minifo miaino ity toriteny so miasa mafy ianao mahandresy lahatranay miasa mafy ianao mahandresy lahatranay aminareo any eny tompo itayaranareo any eny tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavana aminareo aneny tompo ka iantra anareo anandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana Amen. Avakisika Jesosy eo tahio ny asanao zay ateraky ny teninao rehefa mandray tsara fa tsy hopiainy foana ny teninao fa pakato ary manatanteraka ny asanao tahio ny asa zay atao eto ary ataon'ny fiangonana rehetra dia ny fiangonana FLM naizanaiza misy azy sy ny fiangonana hafa zay ekenao ny anaranao Jesosy no natana izany amen. Misaotra an'Andriamanitra sika riavana no ny nahavitany zao fitompivavahany zao zay irin'ny olona mba ho jereny ary andraisany anjara dia misaotra azy isika. Misaotra koa ny ray aman-dreny pastora Mpitondra Fileovana zay solon'ny vadiny tenany eto zay nanome anay alalana amin'ny fanaovana zao fitompivavahany zao tompo. Dia misaotra indrindra tompo, misaotra amin'ny mpandray anjara rehetra Jesosy hitanareo amin'ny fonenany eto mba ho tena mpanompo man'Andriamanitra na dia tanora aza hanolo tena ho an'i Jesosy. Dia misaotra anareo havana zay nanaiky hanao an'izao fitompivavahany zao koa. Jesosy hita ny fikarakarana, ny fitsaboana ny fanahy mba andraisantsika ny fiainana mandrakizay fa tsy hoe ho afaka fotsiny ny satana, tsy zay ve? Fa andraisantsika ny fanavozo amin'ny fanahy masina. Dia Jesosy hitantsika. Manaraka izany dia miteny amin'ny alalan'izao atao hoe fandraisam-peo sary zao maneo an'ity toby ity mahazatra ny olona dia fitsaboana marary, tsy zay ve? Fa eto koa ny fiainan'ny madiniky ny tompo ireo zay nilaozany havana eto Jesosy manome fialofana, tsy zany ve? Manome fialofana ho antsika. Izy ny raintsika rainy kamboty sy ny sahirana ty Jesosy ty. Dia ity ny betela zay fonenan'Andriamanitra zay anaiky honenanao koa. Eto amin'ity toby ity koa no misy ny fahasamino amin'ny mahatoby azy. Fa eto amin'ity toby ity koa misy fampianarana amin'ny fambolena. Dia rehefa aveo hitanareo ny fambolena zay atao eto
le ny fambolena zay natao indrindra ho fizakantena ny fiangonana na ny sampandrarahan'ny fiangonana zay eto dia ny STPL manana manga Zanzibar 500 fototreo sy citron fa ny tompoko manana dia zay ho hitantsika reo manga reo misy manga grefy etsy fa ny synodam-paritany koa manana sy ny fifoazany synodam-paritany zay mety tsy ho tratra fa isorana indrindranao mba azonao mitondra mambavaka ny asa fitezana tsy ara-panahy ihany fa ny ara-pivelomana koa dia isorana koa mpamatsy vola na ny Amerikana na ny missiona danoazy zay nanoana ny synodam-paritany na ny kristianina rehetra ato amin'ny synodam-paritany indrindra ny fifoazana zay nanao ny fizakantena ny fambolena matsitso sy manga dia zay ny teny foy fa ny sary no anazava azy rehefa aveo dia amin'ny marana ny fotoana isika